tapahana akany seza fiandriananao ianao amin'ny fiainan'ny Andriamanitra. Aleloia. Mitoera Jesosy. Aleloia. Fa masina ianao Jesosy io. Masina ianao mpanjaka anay. Mandrakizay. Ny teny rehetra mivoaka ny vavanay Andriamanitra. Ny fifaliany ny fonay Jesosy dia ianao irery ihany. Ary ianao foana, ianao mandrakizay, ianao hatrany. Iankinanay sady anankinanay ny fonay tsirairay avy. Aleluia. Sandratra ny tananay amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Meny voninahitra ny anaranao. Aleluia. Dirao ny tompontsika. Asandrato ny tanao dia meo azy ny voninahitra. Ankalazao ny anaran'ny masina. Fa tsy misy tahaka azy. Aleluia. Aleluia. Masina indrindra. Avo indrindra ianao. Hozana ho anao Andriamanitra. Eny Tompo. Tsy avela hetsika, tsy avela anankolazaina izao tontolo izao eo anatrehan'ny fahalehibiazanao. Satria ny tokana tokony omena fiderana dia ianao Andriamanitra iray. Jesosy eo. Tsy ilaina ny fampahafantarana ny zavatra ny tany. Raha oharina ny fiderana ny anaranao Andriamanitra. Jesosy eo. Fenoy, kasio, amboary, ahitsio, atsangana, ampahiresy tsirairay avy Andriamanitra. Ny anaranao Jesosy. Amen. Amen. Ndaontsika hitehaka mafo an Jesosy Kristy. Ilay mihazona ny fifaliantsika rehetra dia tsy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Tsy ny zavatra mitranga, tsy ny situation na ny zava-misy na olona tokony hazona ny fifalianao. Na hoe tokony hame fifalianantsika tsirairay avy. Fifaliantsika dia tafatoetra amin'ny fahafenon'ny fany masina. Dia vakintsika ny Salamo 7:100. Andiny voalohany sy ny faharoa. Salamo 7:100 andiny voalohany sy ny faharoa. Vakina ny boky Salamo satria ny fotoana, satria ny teny voalohany tokony mivoaka ny vavantsika tsirairay avy. Dia tokony fiderana foana an'Andriamanitra. Amin'ny maraina, fiderana an'Andriamanitra. Amin'ny atoandro, fiderana an'Andriamanitra. Ny hariva, fiderana an'Andriamanitra. Mialohan'ny ekipin'ny maso, fiderana an'Andriamanitra. Ao anatin'ny torimaso, fiderana an'Andriamanitra. Ny atao hoe fiainam-piderana dia fiainana tsy misy tapaka miaraka amin'ny Jesosy. Izay efa natomboko ny tompo, aza tapahanao, aza vela tapahany hafa. Izay efa natomboko Jesosy dia andao tohizana foana hideran'Andriamanitra. Salamo 7:100 andiny voalohany sy faharoa vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: miderahan Jehovah ary firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra. Fa lehibe ny famindrampony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Aleluia. Amen. Ataontsika vavaka izany, atao vavaka fiderana fa nataon'ny fonao. Ny tenanao mihitsy ny tenany hoe ny tenako rehetra ataoko miteranao Jesosy. Tsy avelako hisy teny hafa ankoatra ny fanambarana ny fahatsaranao eo amin'ny vavako. Fa masina ianao, fa mendrika ianao, eny lehibe ianao. Ianao matoy izao raha mbola misy androany Andriamanitra dia satria noho ianao. Ny fijoroako dia noho ianao. Ny fahatakarako dia noho ianao. Ny fitombon'ny fahalalana izay ato amiko dia noho ianao. Ny faherezako dia noho ianao. Ny fampandrosoana amin'ny fiainako dia noho ianao. Ny firehetako dia ianao. Asandrato vavakantsika androany. Asandrato mivavakao. Aza vela ankiny. Asandrato mivavakao androany. Aleluia, aleluia. Masina ianao. Haleluia. Misaotra Jesosy, misaotra anao izay mbola tafatsoro eto androany, izay mbola voatahiry Jesosy dia noho ianao Jesosy. Misaotra ny amin'ny fitahirizanao, misaotra ny amin'ny fitantananao, misaotra Jesosy ny amin'ny famindramponao vaovao isan'andro amin'ny fiainanay, misaotra ny amin'ny fitahirizanao anay Jesosy. Mankasitraka mame voninahitra fenonao izay, misaotra ny amin'ny fanahinao Jesosy izay nomenao ny rahanao ho mpanampy anay. Mankasitraka fenonao izay Jesosy, misaotra ny amin'ny fahafenonao eto amin'izao fotoana izao Jesosy. Misaotra Jesosy fa eto ianao sy ny fanahinao Jesosy. Misaotra ny amin'ny fandrakofanao amin'izao fotoana izao Jesosy. Ianao no ameny tanteraka ny tsirairay avy eto fanay masina. Raha eso ny toeranao androany fanay masina, mangeta entanao izay fanay masina, tonga soa eto ianao fanay masina. Amin'ny anarana maherin'i Jesosy Kristy velona masina manakely fa Nazareta. Misaotra ray, misaotra Jesosy, misaotra fanay masina. Haleluia, haleluia. Tonga soa ianao fanay masina. Fanay masina, tonga soa eto ianao, mandray ianao zay, raiso ny toerana,
Fianao no andraindrainay, milano ny fonay, fa maniry mavy ny fanatrehanao. Fanahy masonao tonga soeto anao, fanahy masonao tonga soety anao, mandray anao zahay raisony toeranao. Fianao no andraindrainay, milano ny fonay, fa maniry mavy ny fanatrehanao. Avy mameno tanteraka fanahy masonao, avy mameno tanteraka faetsy anao. Tsy ho feno zavatra afa-tsy anao, hitondrana fiainanao, tompo ao anatiko ao. Fanahy masonao maliko indrindra anao. Fanahy masonao tonga soeto ianao, raiso ny toeranao fanahy masonao. Fanahy masonao tonga soety anao, mandray anao zahay raiso ny toeranao. Maminay indrindra Jesosy eo miaraka aminao, miompy
fiainana aminao Jesosy tsy maefa ninina izay raha misaraka aminao Jesosy eo tena mila anao izay amin'ny androm-piainana rehetra amin'ny ataony rehetra Jesosy amin'ny alehany rehetra Jesosy tena mila anao izay Jesosy tsy mahay ninonino izay Jesosy raha misaraka aminao mila anao izay Jesosy isa minitra Jesosy isa segondra Jesosy amin'ny fotoana rehetra Jesosy tena mila anao izay Jesosy mila mifanampianao izay Jesosy tario izay Jesosy fiainana miaraka aminao mety aminay indrindra Jesosy Halleluja izany mbola nadratanay feonay Jesosy anambaranay indray androany fa tena mila anao izay Jesosy Isan'andro tompo milanao Isan'ora tompo milanao Isa minitra Isa segondra tompo milanao Isan'andro tompo milanao Isan'ora tompo milanao Isa minitra Isa segondra tompo milanao Isan'andro izay Jesosy milanao Isan'andro tompo milanao Isan'ora tompo milanao Isa minitra Isa segondra tompo milanao Tompo milanao Isan'andro tompo milanao Isan'ora tompo milanao Isa minitra Isa segondra tompo milanao Nifunisako nifanaikyo Funisako nifanaikyo Maniry mafianao Sisi toerana takaloko Nyawani lanao Nyawaka
ianao mamelombelona ny fananay Jesosy ianao ny amiko rehetra Jesosy Jesosy mila anao Jesosy la rivotra ainiko la rivotra ainiko Tsika te-hakamafo an Jesosy dia mahazo toerana tompoko azafady
tonga amin'ny fotoantsika amerenana ny voninahitra any amin'i Jesosy ny amin'ny zavatra nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy sy ny fiainam-panompona dia ampandrosoantsika ny témoignage voalohany. Mandroso tompoko. Jesosy daholo tompoko. Ho an'Andriamanitra kaiky ny voninahitra no afaka mijoro vavolombelona eto fa Andriamanitra manao zavatra mahagaga foana eo amin'ny fiainantsika. Raha mijoro tsara tsika dia mankatoa dia mino dia mila mahatoky. Avy any Mahajanga za efa ela be zany misy mariazan'ny neveu-ko eto Antananarivo. Dia efa ela telo vavy ny ravavy dia efa mikonokonona hoe hiantoka ny akanjoko, ny kiraroko izay momba na rehetrarehetra. Tsy zany nangataka fa Jesosy ny asa. Izy mikasika ny rehetrarehetra. Tsy anarery ny zavatra ho amen'ireo fianakaviako ireo fa hatrany amin'ny zafikelyko anankiroa ny sitraka n'izany fahitapy ity zany. Hatramin'ny akanjo kiraro izay accessoire rehetrarehetra ilaina mianakavikely. Hatramin'ny freny alako avy any Mahajanga. Première classe nandehanako nakatra nakaty, alléluia, ho an'Andriamanitra amin'ny voninahitra. Dia efa prévu mandeha maka Manakara dia efa mivavaka foana zany hoe Jesosy tsy andeha fotsiny comme ça hoe andeha hoany fa sady nao évangélisation amin'izay ho lazoko Torina any. Dia efa faly be zany dia efa hoe andeha zany dia toano mivavaka mantsy amin'ny paramanompo. Dia dernier moment malatsinainy amin'ny 10 alina vao miteny zao nefa ny amin'ny talata 4 maraina zay tokony hainga hoe mijanona ry olona 3 ny confirmé hoe ianao tsy tokony andeha. Dia za mbola tsy mamaly mihitsy fa tonga dia Jesosy ianao a sisa ny enoko fa zay teny ianao dia enoko. Dia olona za tsy miteny ninina fa tonga dia miteny fotsiny le fianakaviana fa ianao tsy tokony andeha fa reraka be ianao fa tsy mivoyagenao fa be da be ny nataonao fa be da be. Dia tsy namaly dia nanantona indray ny zandrinay efa tena fa fara indrindra za fiakatra anaty tomobile andeha hody fa hoe nanomana entana. Mijanona ndry ndry tsy mahazo mandeha dia manao repos total. Tsy mila mivavabavaka ndry mandehandeha makany fivavandry io mijanona mihitsy ndry dia ao an-trano manao repos. Dia niraisiko fotsiny ilay satria nantariko ara teo amin'ny bouton be tsy fantatro bokaboka be za avy any Majunga tsy fantatro mihitsy izay antony. Dia natahotra be zareo hoe marary be zany ohatran'izany fa tena ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa nantareko lasa nadio za tsy nanao repos namonjy fotoana latsinainy tary amin'ny Shoprite tary. Dia rehefa nijanona za tsy nandeha nanaraka nakany Manakara nisy dossier nikarakaraina administratif teo Antananarivo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa nisokatra daholo ny zavatra rehetrarehetra. Daholo tiaka mahafon'i Jesosy ny amin'ny famatsiny sy ny fandokafana lalana teo amin'ny fikarakarana dossier. Tamin'ny taona 2010 no nanavitana batisako. Dia raha résumé kely ny zavatra niainako nandritra an'izay dia tao anatin'izay rehefa misy ny problème dia tonga dia mihazakazaka makany amin'ny tompo. Izay aloha zavatra anankiray tena tsapanao mihitsy hoe tsy misy ohatranao angamba raha hoe ny hafanapo manompo an'Andriamanitra. Dia ny anankiray rehefa mivaly problème dia manomboka manadinodino dia manomboka tsy mahatsiarotsiaro ary tiary ny tena anankiray rehefa tonga ilay fitahiana dia iny mihitsy ny manavarinanao ary indray lasa mangatsiaka tanteraka ianao. Dia izao ilay zavatra nitrangany eny taona lasa zay meny tompo fiara kely zay ako. Dia tao anatin'ilay izay fotoan'izay talohan'izay aloha dia mivavaka foana tamin'ny tompo ary ozy aho hoe tsy misy atakaliko anao zany tompo ninonino na fiara io na iny io voatonontonona teo daholo ale voara fa vao nahazo ilay fiara dia iny mihitsy no nahatonga na lasa variana satria izy koa mahagaga fa tonga dia izay mihitsy ny zava-misy hoe misy olana aloha izy te karakarainao te ho ataonao atsaratsara ainao zany dia vao maika moa variana tao. Dia roa taona lasa zay dia mbola meny tompo fiara lehibehibe kokoa noho zany ary vao maika ary sady usage personnel izy no usage professionnel dia vao maika moa zany tena mazava ho azy fa nangatsika tanteraka tao anatin'izay variana tanteraka tao anatin'izay. Dia za nefa nao anatin'izay fotoan'izay mahatsapa foana hoe mbola ao amin'ny tompo manopo misy fanamarina tena be ao anatiko ao na dia misy ary manodidina tena hoe ary ianao zany efa varimbariana efa ohatran'ny mangatsitsy dia zaho ao amin'ny tompo ohatra misy conviction zany ao anatiko hoe za manompo an'Andriamanitra. Dia tamin'ity taon'ity tamin'ny mois de mars amin'izay nanapa-kevitra izay mivady hoe ndao solotsika ilay izy dia
rehefa nysoloana moa la izy dia lafo samatsara le fiara dia mividy hafa dia nanomboka teo amin'izay le problème rehefa naka mécanicien nijery fiara maromaro tsy mety afa-po moa zany dia nisy anankiray zay tena narisy lahatra anahy dia nangalana mécanicien moa dia tena mety ozy izy une semaine après nefa dia tonga dia voaka daholo le problème an'le fiara reo teo moa zany tena kepoka be satria lasa nanamboatra foana vita dia aveo nanamboatra vita nanamboatra dia nefa raha moa lasa sakizitina be ao anatin'le izy satria tena ohatra izy fiteny hoe eo tsy lany eo tonga ihany fa le izy moa zany problème indray le izy dia tao anatin'izay nefany a rehefa hoe na médecine ny tenako efa manakory any safidy an'ity fiara ity nefa za mba mivavaka ihany dia teo koa moa hoe ary manina koa le mécanicien tsy mba nilaza amin'ny marina ary manina koa le mpivarotra lasa namitaka anahako manina tsy mba nilaza amin'ny marina eny be da be ny zavatra fanomezantsiny tao fa ary en même temps koa nisy asa ny andrasako izay a tena fa hoe hanomboka le asa mihitsy dia votsitra ho azoko teo koa le izy dia ozy a tena tsy normal intsony ty tao anatiko nefa natana ny tombo dia miteny hoe fa maninona ny tombo hoe maninona ny miaina an'izao nefa za nge mieritreritra ihany ao aminao dia misy teny zay tokoa ao anatin'ny ohabolana ao amin'ny ohabolana 16 hoe ny fon'olona mihevitra tsara ny aliany fa Jehova ihany no malavorary ny dia zay mihitsy le izy hoe tena mihevitra ny lalako tena mety ako fa tena tsy izy mihitsy le izy dia tao anatin'le na tao an-trano amin'izay nihaino radio dia naheno ny fiangonana ty HVKLT dia sekoly moa indrindrindra ny tena hiaingo le programme dia nakany ako dia rehefa tonga tao dia tena voatifitifitra sy voahitsy mihitsy aloha nefa tena marina tena nilaiko le izy satria tena nanovana tena moa zay tena misaotra anao Jesosy fa na le asa mieritriretiko ary nisoraka hoe tsy azoko le izy satria raha azoko le izy dia vao maika tsy nahazo an'izao fantsiana rehetrarehetra tokony ho raisiko izao dia zay no tena ijorovaroolombelona dia niafatra hoe problème indraindray a problème moa tonga atsika anatina Andriamanitra fa fitahiana indray ary mety manalavitra indraindray fa misy teny mpanoton'Andriamanitra i pasteur Rodolphe Maly hoe mila miorina tsara tsika ary Jesosy vadilampy ny orenana dia izay no ijorona vavolombelona ndao tsika iteka mafy ho an'i Jesosy mandroso tompoko voninahitra ho an'i Jesosy rehetra ihany no ijoroako vavolombelona eto tamin'ny le 15 juillet teo zany zay nahazo contrat tsy araka ny eritreritra ivady mihitsy le izy satria ana école le izy anangana école dia ilaina amin'ity année scolaire ty zany le izy ny tena marina dia za moa zany natahotra be tamin'izay fotoan'izay hoe ho tratra ve zany zavatra zany sa tsy ho tratra fa vetivety kely le fotoana dia ozy izy le vadiko zany tamin'izay fotoan'izay aloha raisitsika le contrat dia niraisinay le izy dia nanomboka amin'ny fondation dia tao natao fondation dia zavatra nitranga be da be satria nanomboka amin'ny première fondation aloha dia efa nisy zavatra nitranga satria misy milalao le amin'ny alina zany misy milalao le fondation misy le izy teo le fondation iny zany misy milalao tony misy milalao dia misy mba nisy sary misy manary sary ohatran'ny karazana ohatran'ny croix flèche tsy haiko zany dia tonga ny teny tamin'ny vadiko maraina any am-piasana izy dia nytelefoniko hoe fa ahoana ho ohatra misy ohatr'izao le ato amin'ny trano ato dia ozy izy zazakely nanao an'io ozy izy dia tsy possible zazakely mihitsy le satria le zavatra tena sinina hafa mihitsy dia namboatra ny saiko fotsiny zazakely nanao an'io ozy izy dia ok ara ho ah dia nandeha indray dia misy milalao foana isak'alina le trano le manomboka miakatra kely zany dia matahotra zany dia amin'ny alina moa zany zay mivavaka foana fa amavehivavy ny tena moa zany dia ohatrany somary taiterina kely foana dia mifoazy ianao isaky ny amin'ny 12 alina mivavaka zany fa zavatra tsapako ara-panahy fiainana tena ara-panahy fiainana fa rehefa tena mitolona ianao
tsy zavatra tsy hain' Jesosy atao zany fa ao anatiny amin'izao tsika amin'ny teny izao tafatrangana le trano tena ao anatiny 2 semaines tafatsangana le trano dia tena voninahitra ho an' Jesosy rehetra fa tsy zavatra tsy hain' Jesosy atao zany fa akinina aminazy foana ny fiainana dia tafavoaka foana. Io teka mahafahan Jesosy ny amin'ny fierovany sy ny famatsiany tao anatin'ny fananganana trano androzy tompoko. Tahin' Jesosy daholo. Tahin' Jesosy. Voalohany za tonga dia mihobe fa mpanaraka amin'ny internet apetraka la réunion dia fa nisy ve nataoko ohatra tamin'ny 2022 hoe tamin'ny resaka hoe centre hoe za mikasiny Jesosy aho hoe hiparticipe dia hita ny satana foana izay milina tonga nody teto a nanao une année scolaire teto zanako tamin'ny 2022-2023 dia nataony hoe tsy tafavavaka tsy tonga tatina indray mandeha aza za fa tsy tafavavaka na dia indray mandeha tsy tonga teto mihitsy aho fa tena ady be mihitsy combat be mihitsy zany fiainako da na ny fianakaviana aza manenjika amin'ny fivavahana dia verina tany la réunion zay tamin'ny mois de juillet teo dia il y a 2 semaines zany nanaraka culte tsy tadidiko tsony na pasteur Rodolphe niteny resaka hoe veo nataonao tamin'Andriamanitra niverina tany dia tsy vitako nefa dia hoe so zany mahatonga le kombako tsy hatrany tonga la réunion zany combat be mihitsy amin'ny zanako mihitsy asangana ny devoly zaza obéissant be dia lasa rebelle zareo adolescent dia teneniko hoe andeha Madagasikara aho amin'izao vao tonga tamin'ny talata larobia maraina dia tsy maintsy dia androany zao za andeha voyage andeha tamatavy za io tsy niomana fa tsotsoky marainy zanako matory daholo dia andeha fa tsy maintsy vitaiko zany alohan'ny séjourko Madagasikara fa tamin'izany andeha teo niala ta la réunion zay volanière Mauritius mardi zay zany saika tsy hanao fijoroana nanome le veu anazy teo hoe zaho tsy manana fotoana fa maimaika be dia en euro ny tenenin'Andriamanitra anahy en euro ny amenao fa azavadika anao ivola io fa io ny tahiny satria be tape ny témoignageko hoe fa tsy vitako eto daholo fa zay tena nikasena anahy tsy maintsy manao témoignage ianao androany na iny vol anao iny fotsiny aza dia niala tamin'ny air Mauritius dia escale Maurice no prévu dia nijanona ta Maurice 30 minutes prévu dia hoe misy problème ny avion misy olona tana toerana be to Madagasikara tafiaraka vol taminay dia izy avy eo tonga le lera dia hoe 20h30 dia niditra anaty avion dia mbola misy embouteillage be dia mbola tsy afaka tonga dia mandeha tsika fa mbola miandry 30 minutes dans l'avion dia tonga le 30 minutes dia nikisaka niemotra le avion fa hoe décolle amin'izay dia teo indray dia misy problème informatique dia hiverina indray zany fa eo amin'ny 30 minutes eo nandrasany le 30 minutes vita le 30 minutes plus grave le problème fa 1 heure na 2 heures de temps mihitsy dia mivoaka indray nareo aloha dia navoaka indray zay dia teo dia niandry dia namena sakafo dia hoe 20h30 indray vao tafiala Maurice dia niditra ny avion 20h30 dia tafiditra dia lasa dia sasany nijery film dia nanao écouteur dia tsisy zavatra ino fa efa vita le zavatra vao nietrehitra hoe fitondran'i Jesosy le pour que j'ai la paix que satria nisy grave be mihitsy zavatra niseho fa le efa tonga zay vao nisy ny tantara hoe angano tsy zavatra eninao fa niverina le vol efa tonga au niveau de la réunion dia nangataka atterrissage zany satria zareo manaraka amin'ny écran le namane zany manaraka amin'ny écran le trajet le avion fa niverina nangataka atterrissage zany izy dia saika hijanona la réunion dia tsisy nanome accord zany dia na rehefa drivatra zany le avion amina allure tenanina anenjika Maurice dia niverina Maurice dia za zany nahita le mazava dia tonga tanà ihany mbola tonga amin'ny ville ihany tsy matahotra amin'ny taxi dia niteny le olona tafarako nga tsy tanà mihitsy io fa pour lui io fa ahoana ho azany angatsika tsy tonga niverina ny tsika teo dia Jesosy io fa za tena hoe nampahy
tena ny olona hony le olona le eto le hoe olona connu eto Madagasikara eto amin'ny fitondrana efa hoe amin'ny classe business zany efa niazona seza mihitsy efa nitsangana zany to efa korontana zany lasety tao afara tao fa manao zigzag zany mihitsy le avion hitanjareo amin'ny écran dia gaga be za hoe zareo zao tena ny teny hoe misy nyresaka zay satria tonga 3 heures du matin zay vao tonga tanà satria niverina Maurice dia minuit 45 indray vao niditra avion dia zay indray fa dia misaotra ny Jesosy fa maro be zany zavatra hitondrany anahy ary misaotra ny pasteur Rodolphe manokana fa masaisay be za ndre mandeha zanako sendra culte nanaraka culte amin'ny internet dia tsy haiko na lavo teo zanako vavy tsy natsiaro tena tsony dia tany lareny eo dia tonga dia mitsangana sady amin'ny anaran'i Jesosy miala fanaina fahafatesana dia mitsangana izy quelques minutes dia nanaka le zokony amin'ny anadahy zany dia naka rano le zokony dia nifoha izy dia teneny mama efa henoko hoe lavitra anao miantso Eloane ka nisy zavatra nitantarain'ny pasteur Rodolphe mikasika pino tany Morondava dia za zany amin'izao na vao misy marary amin'ny famille dia antsoin'ireo zany na réunion zany nisy havako cousin vao maty vao tsela zay fandaran'Andriamanitra fa tonga dia antsoina dia en direct za hoe ataovy amin'ny sofiny anina fa mandroaka fanana fahafatesana dia fa ny fianakaviana zany efa satria za avy tany lavitra mihitsy nalain'Andriamanitra dia zay jiroko vabolobena dia farany vetivety fotsiny nisy indray mandeha nanao course tamin'ny 2 semaines nanao course dia napetrako amina portail le course dia zanako vavy nisy zavatra natoroko anazy vetivety zany avelany teo un instant tsy hita le sakana course dia teneniko dia nisy vélo teo dia teneniko hoe iza koa ary naka ny course dia le nitazomiko le vélo dia teneniko hoe iza anao naka tonga teo le tompony ianao naka ny coursako fa juste io tsisy olona mandalo eo tsy za zany madama hony no ianao raha ohatra hoe nonanao dia mitenena fa afaka omeko fa na fa aza mangalatra ao fa tsy mety zany mbola jeune na le jeune ohatran'le manque de repère le fa sao SDF hony izy dia tonga le namany dia hoe ianao nangalatra ny zavatr'olona io dia za tsy nangalatra dia niteny le namany hoe andraso fa jerevako dia niakatra tany an-trano tany fa izy io manko ny SDF fa laiko aminay eo satria za mba tanaty problème taloha dia mba milamina situation ako dia nalaiko izy matory aminay eo dia nandeha tany le namany dia niverina niaraka tamin'ny sacheko fa nisy saucisse zany farany ambony nefa iny andeha miandry an'iny zanako hoe ahandro an'iny tsy hita fa za zany fa le zavatra zany fitondran'Andriamanitra satria tsy le tsy le ahitako very fa hoe tia nitory tamin'le olona za satria le jeune vao nivoaka prison 18 ans ony izy niditra prison dia zanako nitondra le course anao dia za zany resaka taminazy hoe tsy mety ary zavatra ataonareo nareo jeune miverena amin'Andriamanitra fa Andriamanitra manana plan an'olona tsirairay daholo tsisy olona hoe raha n'Andriamanitra andeha ambony tany andeha hijalina ho mpangalatra ho anao fa manana plan fa mila connecté satria ny connexion tsika amin'Andriamanitra no afantarantsika hoe pourquoi on est venu ici dia dia niteny le kizilahy hoe dia tsy hitako hoe le saucisse tao fa le zanako tany izy tsy nasainidina niteny hoe mama zavatra rehetra atao fa ny chips anindra fa ny saucisse tao dia za zany nitory be taminazy teo dia niteny le kizilahy hoe samba no nisy olona nyresaka ohatran'izany anahy dia teniniko hoe Andriamanitra tianao be mihitsy sarobidy amin'Andriamanitra mihitsy io fiainanao io efa zany fiainanao fa 18 ans anao tany amin'ny prison 21 ans anao zao dia tiako anao hitory amin'ny namanao iny satria le anankiray zany ohatrany hoe nataotaotra le izy naka le sachet dia nitsoatsoaka tany izy dia teo zany zanako niteny hoe lefa le saucisse mihitsy mama nandrasako fa midio hoe andro any dia teneniko hoe ino alalan'Andriamanitra be mihitsy satria tsy iny zavatra very iny raha 20 euros valeurna 20 euros zany tsy fa efa misy olona tia ny avotanao
4 jours après ny voisinko to nividy poulet anankiroa de lo reny dia tiany anankiray fa tsy laniko za rery dia niteny zanako hoe ino mama le valy le saucisse ny za ihany fa mitsaotran' jesosy a dia tahian'andriamanitra daholo sika rehetra dia manompo amin'ny fo fa Alléluia. Somary lava kely ny anazy satria avy an'la réunion. Raha andeha koa ianao dia verina dia atao lava kely ohatran'izay koa ny ianao. Amen. Omaly nisy olona tonga teto avy any France tena hoe eo am-panonomako manana le vidéo. Nisy olona tonga teto avy any France vao tonga izy afaka omaly dia nataony voalohany nitady hoe aiza misy an'ity toerana fitoriana filazantsary ity dia manenjika ty izy. Tsy mahalala fianakaviana fa Jesosy aloha. Daolontsika tiaka mafy ho an Jesosy. Misy fotoana tena hoe teny amiko Jesosy hoe misy cancer ihany eto dia izany no voakasika an'izay teny izay satria taorian'iny teny iny tokony hoe adinoko ilay izy fa tsy tiako hoe miala tato anatiko aza ilay izy fa tokony angamba ny herinandro taorian'izay dia tsapako hoe efa tsy tao intsony le zavatra tataoko satria tao amin'nonoko ny zavatra tio mafy be dia niala tao le izy voninahitra ho an Jesosy. Alléluia. Andaontsika hitsangana, andaontsika hisaotra an Jesosy ny amin'ny témoignage rehetrarehetra zay rentsika teo. Aza atao ampahazarana ny fisorana fa na ianao raha dia fantatrao hoe fahazarana izany fisorako izany fa tena andaontsika tena hoe amerina ny voninahitra any amin'Andriamanitra asandrato ny tananao dia sokafo ny fonao loary avy any anatinao lalina ny fisorana. Jesosy ndreto izay misaotra anao, misaotra Jesosy fa ianao no mahay mikasika ny toe-ponay. Ianao Jesosy no mahay mandamina ny fiainanay tsirairay avy. Misy ny zavatra eritreretinay fa mety tsara ho anay fa any anatin'ny fonao no tena misy izay mety ho anay tsirairay avy satria ianao le mahalala ny fihevitra heverana anay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fierovana. Misaotra Jesosy fa na dia maro raha ny milalao eo amin'ny fototry ny trano dia rehefa tsy Jehovah manao an'izany dia zava-poana izay rehetra milalao eo amin'izany. Misaotra ny amin'ny fierovana, misaotra ny amin'ny famatsiana, misaotra ny amin'ny fiadanana izay ampitoerinao aty anatin'ny fonay tsirairay avy. Fa ninona situation ohatrany hoe mitady isitona ny fifantohanay fa rehefa miverina izay mibanjina anao dia ohatrany tsy misy ny problema rehetrarehetra fa ny fiadananao no ambony indrindra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitehirizanao. Misaotra Jesosy fa mampianatra anay ianao. Mety avelanao izay amin'ny voalohany hoe mifantoka any amin'ireo fanomezana omenao fa tianao izay hitombo amin'ny fiarahana aminao dia ampitodianao ny masonay tsy any amin'ilay fanomezana eny am-pelantananao fa hibanjina anao. Ary misaotra ny amin'ny fisiny radio, misaotra ny amin'ny fisiny sekoly, misaotra ny amin'ny révélation izay apetraka ao eny ambava amin'ny mpanomponao. Misaotra Jesosy fa isan'andro ianao dia mampitodika anay fa ianao no ilainay fa tsy ny fanomezanao fa izany rehetrarehetra izany nefa Jesosy dia ao aminao ihany. Jesosy mankasitraka anao no ny amin'ny famatsiana lehibe teo amin'ny fikarakarana, famatsiana teo amin'ilay ranabavy avy any Majunga Jesosy, na teo amin'ny fitafy na teo amin'ny bie rehetrarehetra Jesosy. Misaotra ny amin'ny fanokafana lalina teo amin'ny fikarakarana dossier fa tsy voatery manao kolikoly ary tsy tokony hanao kolikoly ary tsy manao kolikoly ny zanak'Andriamanitra fa rehefa mifantoka aminao dia ianao no manokatra lalana. Misaotra Jesosy ny amin'ny fisokafany lalana rehetrarehetra sandrato ny tananao dia teneny Jesosy. Misaotra ny amin'ny fisokafany lalana rehetrarehetra Jesosy. Misaotra Jesosy fa manokatra lalana ianao ary misaotra fa manidy lalana ianao rehefa tsy tianao hoaniny zanakao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra fa tsy navelanao izay hifantoka amin'ny lalina izay sokafanao na hidinao fa avelanao izay hifantoka aminao irery ihany dia ianao mandamina tandahatra endry ny fiainanay tsirairay avy. Ankehitriny ray amin'ny anaran'i Jesosy dia mamerina ny voninahitra any aminao izay. Raiso Jesosy raiso ny voninahitra mandrakizay fa ianao irery ihany no izy hatrizay ka ho mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nandaontsika tehaka mafy ho an Jesosy adraisantsika mpanompon'Andriamanitra. Oia, dorangasy tsika tehaka mafy ho an Jesosy. Amen.
mba fantatrao hoe fa manompo Andriamanitra velona ianao. Nareo ve tsy mahita hoe eto Andriamanitra, eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, ao an-tokantranonao Andriamanitra, miazona ny momba antsika Andriamanitra, mba ho fofany amin'ny lanitra ary io tanana io e, dia mitenenina aminy ny fifaliako a, dia ny fahatsapahako feo amin'ny fiainako ianao. Tsy ny fahaiza manaonao, tsy izay zavatra rehetra vitanao satria fantatro fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao, fa ianao mihitsy no ilaiko. Ianao no asandratro eo amin'ilay toerana mendriky ny mahampanjaka anao. Tsy misy olombelona na iza mendrika ho membonahitra, na mendrika ho derahiny eto amin'ity tany fandalovana ity. Olona mandalo izay rehetra Andriamanitra. Eny mety tao anatiny tsy fahatanteranay akory azy no sehony herinao sy ny fahatsaranao. Fa noho ianao rery mandrakizay. Fa ny fiainako Andriamanitra, ny fiainanay tsiray avy Andriamanitra, dia tianay hoentiny eto anatrehanao atao fanatitra. Mandre ny tompo ao anatin'ny foko a, manaovitsika vao manomboko izao fotoana izao ny Romanina 12. Ny Romanina 12 a, halleluja. Ny andino voalohany hozy izy ny apôstôly Paoly: ko amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famondrapon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanimpom-panahy mety ataonareo zany. Zavatra ray ny fanimpom-pivavahana ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy netaeta-potsika andre révélation anovany ao anatintsika aloha, tsy zany ny fanimpom-pivavahana. Tsy ny idera senkoaka eo anatren'Andriamanitra amin'ny talenta sy fanomezana omen'Andriamanitra antsika mba hamerenantsika ny voninahitra ny aminy aloha. Tsy isika tsirairay avy tonga eto amin'ny fanatrehany mba ho kasihany sy ho vainy ny fiainantsika, fa ho zizy ny tenin'Andriamanitra. Afaka napakevitra ve ianao rahalahy noho ny famondrapon'Andriamanitra, ranabavy noho ny famondrapon'Andriamanitra, mba hanolotra ny tenanao ho fanatitra velona. Ndao tsika vao manomboka fotoana androany dia teny amin'i Jesosy: tia ny tenako atolotra anao Andriamanitra, tia ny momba manontolo androany, ho mpanompo ny teninao. Aoka ny teny rehetra izay omenao sy apetraka ho eny ambava amin'ny mpanomponao androany maraina, ho teny mpanovana ny ao anatiko ray manontolo. Tsy tonga eto aho hanao fahagagana na handray fahagagana na ahita zava-mahagaga na hanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany amin'ny fahaiza manaony, fa tonga eto aho aloha androany maraina hanao fanimpom-pivavahana marina amin'ny fanoloran-tena akasitrahanao. Raiso momba manontolo Andriamanitra. Vereny izay vavaka izay: raiso momba manontolo Andriamanitra, raiso anao ny fiainako. Inty a Jesosy a, atolotro anao ny momba manontolo, satria fantatra fa kanto loatra ho ampelantananao amin'ny fiainako. Dia ho fofany amin'ny lanitra amin'izay tananao. Halleluja. Jesus, fantatro fa kanto loatra ny fiainako menaka aminao. Daoka androany maraina ho tsapako izany antom-pisi-pamoronana vaovao zany, hitoerako amin'ny sitraponao manakizay. Anaran'i Jesosy. Voa cá,
tenena tompo fa miaino anao zay mianaran' Jesosy. Amen. Mahazo toerantsika mianakavy miarabantsika eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indray androany ombonantsika sy resantsika latabatra aminy. Mino andro any maraina fa voatamanokana indray ianao amin'ilay teny izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fiangonana sy ny fifoaza-panahy. Amen. Apokalipsy 3:12-12. Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia aseho ny eo anatrehany, ary ny tany mban'izay monina eo dia asainy miankohaka eo alohan'ilay bibidia voalohany izay efa sitrana tamin'ilay fery ny saika nahafaty azy. Satana hatrany am-boalohany dia mitady fiankofana. Mitady fiankofana izy. Tiany raha miankohaka amin'izay fahefana kely ananany izay tsy azy akory fa natolotra Adama azy tamin'ny fotoana nanekeny Adama ho fitahana. Amin'izay fahefana tsy any dia voly akory dia tiany Satana. Tena tiany Satana raha ohatra ka azo fiankofana izy na amin'ny olombelona. Eny, fa hitantsika tsara amin'ny Luka 4:4. Fa Jesosy nentiny teny amin'ny toerana avy rehefa nalay mpanahy dia nampahitany ny fanjakana eto amin'izao tontolo izao izay tsy azy fa natolotra sy Adama azy. Andriamanitra tompon'ny fahefana nalay ny fanahy ekohaka eo anatrehan'ny fahefan'ny tany izay ananany fa tsy azy fa natolotra azy. Toy izy raha miekohaka amiko ianao dia omeko anao izao rehetra izao, dia Jesosy nanapahatakarana satria miekohaka marina izy. Ozy izy tsisy natao ekofana ozy izy afa-tsy tokana ihany. Dia ilay Andriamanitra bahary izao rehetra izao, zany hoe teteny Jesosy fa ianao no natao ekohaka amiko fa tsy zany natao ekohaka aminao. Ndao hitetanina mafy be ho an'ny mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja. Mba fantatrao ve ny fiangonana fa zany no antony anomanan'Andriamanitra antsika ao anatin'ny tenim-pahamarinana, ananatsika n'ilay fotom-pisaim-piankofana amin'Andriamanitra rery. Fa tsy atonga antsika ho jamba ny zavatra hita maso ka ho tambazan'ny Satana an'izao rehetra izao mba ekohaka aminy, nefa tsy fanaberana. Ianao io no manana an'izao teny fikasana izao avy amin'i Jesosy. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho. Ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nalaza taminareo afandeha amboatra fitoerana ho anareo. Ary any amin'izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ny kristianina dia mananantoka fiainana tsara lavitra noho izao hita maso izao, ary ny tompo-panorenana afatsika mitoetra sy miaina tsara dia ny ety ambony tany ao anaty fifaliana feno fanantenana. Dia ny fanambaran'i Jesosy rehetra ao anaty Baiboly manambara amintsika fa ny antony nandehanany ny alohantsika dia anomana fitoerana tsara lavitra ho antsika ao aminy, dia any amin'izay hitoerany misy antsika koa. Fizay misy anao tiako mba hisy aiko, iara-pary aminao sy ny voninahitra izay misy anao no tiako mba hisy aiko, dia hitoetra ny inona moa lazay Jesosy tamin'ny Petera, ianao vato eo ambony zany vatolampy zany no ahoriko ny fiangonako, ho ahoriko ny fiangonako, ary mivavahady ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy. Raha vao miorona ao amin'i Jesosy ny fiangonana dia tsy resy mivavahady ny fiaina tsy hita. Ny exposen'Andriamanitra ao anaty ady ny fiangonana, tsy ady amin'ny fahavalo fa ady
miatrika vavahady dia vavahady ny fiainatsita misy fanoerana ataony devoly atonga anao tsy fantoka amin'izay fanorenana efa nataon'Andriamanitra. Satana tsy fahavalo ny fandrosoanao eto an-tany fa Satana fahavalo ny fiorenanao ao amin'i Jesosy, satria fantany fa tsy ho resy mihitsy ianao raha miorina ao amin'i Jesosy. Zany no antony toriteny tsy fampanantenana fahombiazana hita maso fa raha ny amin'izany mbola azony Satana akana fananao, tsy amin'izay fitaovana nanany Satana fahefana akana fananao no ampaherezako anao, fa miorina amin'izay ahatonga anao tsy ho voahozongozona fa tsy maintsy mandresy miaraka amin'i Jesosy ninninona zavatra mitranga dia mihatsara amin'ny fiorenanao ao aminy. Tsy maretaka ao anatin'andro satria hozy iny Jesosy rehefa miorina amin'ilay vatolampitsaritsika dia Kristy zany fanorenana zany. Dia hozy izy mivavady ny fiainatsika io tsy aharesy ianao zany io mandrakizay. Halleluja. Alao ery ary ry zanaky ny fifoazana isany. Amen. Alao tonga dia atao an'izay tsika mianakavy. Amen. Zanaky ny fifoazana satria fo tsara ny saitsika mahalala ny marina ary ny fahalalantsika ny fahamarinana no nafaka antsika tsy ho andevo. Mety misy zavatra zao mangeja anao fa maninona tsy afaka misy mahatonga an'ilay fanangejana tsy afaka dia satria tsy tafatoetra ao anatinao ilay fahamarinana. Zay le zanaiky farany teto angamba taditsika ny bokon'ny Jaona toko voalohany ny angetany amin'ny tenitsika mandrapatonga any amin'ny 5:20 fa le teny tonga fahazavana aloha vao tonga hery anovanao ho zanak'Andriamanitra. Noho izany tsy zay rehetra mandre teny no miova fo fa zay nandray fahazavana avy amin'ny teny no tonga zanak'Andriamanitra. Tsy afaka hanovanao zay teny tsy voarainao, ary raha tsy tonga fahazavana ao anatinao le teny dia tsisy fanantenana ho amin'ny fananganana anao hitovy endrika amin'le teny voarainao. Ahoana ny lalako fa nazavain'le teny ny ato anatiko, misy hery miboiboika ao anatinao mampitoetra anao ao anaty fiadanana tanteraka. Dia hozy Jesosy, ny fiadanako nomeko anareo ary ny fiadanako navelako ho anareo. Zay manana an Jesosy dia manana ny fiainany ao aminy. 3:20 amin'ny Apokalipsy toko 3:20 jerentsika hatramin'ny 4:20. Ary manao famantarana lehibe izy bibidio ka dia nampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany io mason'ny olona azy. Dia 4:20 bibidio lazainy io ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy, izay nomena ary atao eo mason'ny bibidia sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba anao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Hitanareo jereo tsara fa mila mailo sika fa ny devoly dia manana hery. No zany raha fanehoan-kery no ilazanao fa avy amin'Andriamanitra miasa fanompoana anankiray dia tsy ampy sy mahafeno ho fepetra zany ilazana fa an Jesosy io iraka io, satria Jesosy nilaza fa noho ny fisiny faneom-pamantarana sy fahagagana ataon'le mpamina ny sandoka mazava ho azy fa miara-miasa ny bibidia. Alleloja. Dia maro no voafitaka ary tafiditra ao anatin'ilay olona ho voafitaka raha tsy miambina na ny olo mbo fidy azy. Jesosy nilaza fa ny jentilisa sy ny tsy voafora zany hoe ny mpiodina dia faritra mpitady famantarana. Noho izany tandremo tsara fa ao anatin'ny vanim-potoana tena ilana fahatsolopana azy fahamailontsika amin'izao andro faran'izao. Tsy ho voasariky ny faneom-pamantarana satria raha nahitsika tany aloha hoe elirery no fantatsika fa mpantatraka fa avy any an-danitra. Ny mpamina ny sandoka koa anao an'izany amin'ny fotoana anankiray.
mba inona amin'ny asany ny fisiny ho toy ny marina zay le mahatonga anany lazo maly fa ny anjely maizina dia maka ny endriky ny tahaka ny anjely ny mazava mba isiny famitana any aparany satria satana amin'izao tena te ahazo fanabe dehibe hiara-ory aminy any amin'ny fariafy mandrakizay misy ny eno ary mila miambony tsika tsy hoany akory fa mila mijoro tsara omle ampisin'ilan'Andriamanitra antsika mananatsika antoka fa raha voaneno tropetra io miara mifankahiteny amin'ny raha manlanitra tsika mifampiaraba hoe zay tonga ihany any an-danitra any zay tonga ihany no arabay fa mianotro any velona io tsiketsika fa manomana ny any akoatra Jesosy miakarazay fa manamboatra Jesosy Jesosy tsy misy atakaloko anao nalaky anao ety antany katrany andanitrany Jesosy Jesosy tsy misy atakaloko anao nalaky anao ety antany katrany andanitrany atao mety entanina zay namany Jesosy rehetra zay sakay zany rehetra halleloia halleloia maninona no mitehaka satria za koa sakay zany amen halleloia manana hery ny devoly ary io hery any amin'ny devoly io tsy azy hiditra amin'izay tsika pastera ahoana ny marina momba an'izany ka raha n'Andriamanitra daholo ny heriko maninona ny misy hery avy amin'Andriamanitra manohatra n'Andriamanitra salamo fa 2:20 dikany hoe salamo manko a pisy salama shalom salamo fa 2:20 a ny 9:20 ina voalaza ny tenin'Andriamanitra ndray mandeha ny tenenan'Andriamanitra indrono nandrenesako hoe an'Andriamanitra ny hery no zany satana tsy manana hery ho azy fa hery ananany satana mandrakandroany io dia le hery efa tao aminy nomen'Andriamanitra azy melohan'ny fotoana ny odinany tamin'Andriamanitra no izany tsy ao amin'ny hery mihitsy ny fampiasan-kery no amaritana ny an'Andriamanitra anao fa na satana azy talohan'ny odinany nanana hery izy ary zay hery ananany androany dia hoentiny defie n'Andriamanitra tompony hery zay mahatonga n'Andriamanitra tsy hoe nalay tany amin'ny satana la hery rehefa niodina izy satria loharano-kery tsy ritra fa tsy to le Andriamanitra zay ivavahanao ndao itiatanana mafy be ho an'ilay Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana iny ny hery avy amin'Andriamanitra io zay nandraisany fepetra ho izy ny mpanompo mpanatanteraka azy rehefa niteny Andriamanitra tamin'ny Adama amin'ny fotoana hinananao ny ho azo fahalalana tsara sy ny ratsy io dia ho faty tokoa ianao enony le izy dia lasa izy niketrika amitaka tanareo amitaka dia io fitaka nataony tamin'ny Adama io no mbola fitaka amin'ny toy mandrakandroany ary miakatra ny degren'le famitana satria izy ketrika izy misaina izy hoe ao fomba ahoana ny gagnena fanahy be dehibe koa mba tsy ho ao amin'Andriamanitra mba ho tafasaraka amin'Andriamanitra dia tamin'ny Adama aloha tratra ny Adama seva nandika ny tenin'Andriamanitra dia lasa nanana rôle izy handringana amin'ny herin'ny fahafatesana zay tsy avy aminy fa vokatry le teny hoe zay mandika ny sitrapo n'Andriamanitra
Mafantatra hoe raha vo ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka ny olona anankiray, tsisy ninina azo Satana atao aminy. Tsisy raisina, tsisy ninina azo Satana atao aminao. Fa ny mahatonga ny Satana afaka miditra tsehatra mampiasa n'ilay atao hoe herim-pandringanana avy amin'ny herin'ny fahafatesana, active ny hetsika io herin'ny fahafatesana io rehefa mandika ny tenin'Andriamanitra ny olona. Noho izany izy tsy manana hery avy aminy, fa mampirisika anao hanohatra ny sitrapon'Andriamanitra izy mba ho marina aminao ilay tenin'Andriamanitra. Hoe ringana izay miala amin'ny volonté an'Andriamanitra. Tsakany an-tanan'izay miaino a. Noho izany tsy manam-pahefana andringana ny devoly, fa mampiasa fahefana izy ho amin'ny herim-pandringanana io mba hampahoriana ny olona izay tafasaraka amin'Andriamanitra. Tsorany naniraka an' Jesosy ny ray, Jesosy Kristy zanany. Dia inona ny zavatra mitranko amin'ny asan'ny apôstôly 10:9-7 zao ny voasoratra ao. Izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandendena naososy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Azo ny herin'ny devoly, misy zany ny herin'ny devoly. Ny herin'ny devoly zany dia ilay hery mpampahoriana. Jenareo anie le hoe mahasauveur an' Jesosy, mampamonjy an' Jesosy. Sady efa niodina ny olona tonga izy hamonjy ny fanahiny, mbola naka ny endriky ny nofo koa izy ho kapohana mba hamonjy ny olona eo amin'izay fampahoriana rehetra teny Satana andringanana ny olona no ny fahalemeny, mba tonga ny olona hisitraka fanasitranana avy amin'ny Jesosy no midiakapoka izay neretany. Lioka 2:20 tena sesitsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Amen. Lioka 2:20 ny 9:7-10. Inona ny voasoratra ao? Raha teo aminareo isan'andro teo an-kianjany tempoly aho izy Jesosy, dia tsy nanintsy tanina tampoka ianareo, fa izao no fotoanareo sy heriny maizina. Enoy amin'izay ny toiny. Tiako ho fantatrao aloha fa Andriamanitra tsy mifantoka amin'ny famahana ny olanao na ny fanasitranana anao na amin'ny fanafahana anao na amin'izay zavatra mampahory ilana ho azy. Tsy mifantoka amin'izany Andriamanitra, fa ataovy tsara ao am-ponao sy ao an-tsainao ty fahamarinany ty, mifantoka aminao Andriamanitra. Ianao ny fantohany, fa tsy izay ilana ho azy ny fantohany. Mifantoka aminao izy satria tiany ianao. Izay no mahatonga ny fanovana anao mamaiky azy, ny fiovanao no mamaiky azy, fa tsy ny fikarakarana ny fiainanao ety ivelany akory. Dia inona ny zavatra nataon'i Jesosy voalohany? Ianao mibotsy teny, ianao ny tonga dia nataony feno hery. Rehefa mety aminy ianao dia feno ny hery, anam-pahefana mihoatra lavitra noho izay hery rehetra manohatra anao. Lioka 2:10-7. Halleloja. Zany mivokatra raha-mpifandraisana sy fiombonana amin'i Jesosy. Ino efa nomeko fahefana nitsaka menarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra anana amin'ny fahavalo ianareo, ka tsisy ampaninina anareo akory ireny. Iza ny men'Andriamanitra hery sy fahefana? Mentsika. Anitsakinina menarana sy maingoka. Menarana efa nizaraiko teto tamin'ny hery ny faniveana eo ambavany, ny maingo any amin'ny rambony. Izany hoe le hery rehetra ny etapon-tokatra ny paladis dia nataoko hitsakitsahanao ary tsisy ampaninanao izay zavatra mitranga. Amen. Izany hoe ianao ny fatohan'Andriamanitra dia ianao feno ny hery anapaka amin'ny fahavalo. Izay no natonga azy nandresy teo amin'ny toeranao mba hahafahany mamerina ao anatinao fiangonana ny fahefam-pandreseny rehetra atonga amin'ny fahavalo, na tiany na tsy tiany dia anaiky ianao rehefa miorona tsara ao amin'ny fijoroanao.
avy. Amen. Tiako fantatra ao anefa izao, na manana hery aza Satana, na manana hery tahaka ninona azy izy amin'ny fandriganana, amin'ny fahafatesana, sy amin'ilay sinema sy fitaka tiany atao mandatsaka fo avy any an-danitra amin'ny faniompamantarana amin'izay endriky ny bibidia izay ho avy sy mitady fiankofana amin'ny lalana ny fahamarinao amin'ny anganoano, dia tiako ny ilaza aminao fa ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra tsy toa. Genesis 3:1 ary rehefa 7 taona Abrahama dia nisehony Jehovah izy ka nitenena hoe izao no Andriamanitra tsy toa, mandeha any ao anatrehako ka aoka tsy misy tsiny ianao. Teny Andriamanitra, za no Andriamanitra tsy toa. Se présenté tamin'ny Abrahama izy hoe za no Andriamanitra tsy toa, fa zao i Abrahama mandeha any ao anatrehako tsy misy tsiny. Miorena tsara ny dikany, taky fampiorenana le ny fisehono matsy to azy. Ny dikany hoe tsy to, tsy hay toaina. Izy ny tompony hery, izy ny faratapony indrindra. Voavy nanafika ny Abrahama eo e, voavy nanafika Abrahama, nandresy izy ndreo firenena nanohatra any Sodoma, dia nambabo sy namerina tany amin'ny Lota mifananana sy zay zavatra verehetra ny eo na tamin'ny mpanjaka, nazo fampahirezana tamin'ny Melkizedeka. Fa hozy izy Andriamanitra tepitepy zany izy satria voavita ny ady hoe isy revanche ve na isy vengeance ve, isy valifaty ve, dia hozy izy nangofotra tao ohatrany. Dia seho tamin'ny Andriamanitra i Abrahama na firenena firy aza na efatra aza no nitafianao ka resy, aza matahotra fa tsy anampahefanandravanao reny, satria za no Andriamanitra tsy toa. Za no Andriamanitra tsy toa izy, dia mandehana zao fotsiny, aza mitepitepy ny amin'izay zavatra nitrangy hitany masonao sy ny amin'izay fahavalo mitady hanafika anao, mitoera tsara fotsiny ozy izy amin'ny fahitsiana sy tsy fisitsiny eo anatrehako. Fa zany fiarovana avo indrindra ho anao. Amin'ny Apokalipsy 1:9 ihany koa dia miteny an'izany ny Baiboly. Alleloia! Amin'ny anaran'i Jesosy, izao no alfa sy omega, hoy ny Tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, dia ny tsy toha. Tsy toha eo ambonin'ny hery rehetra Andriamanitra. Izy ny ambony indrindra amin'ny fahefana sy hery rehetra. Izy tsy namorona voary anankiray hitoetra eo ambony fahefany, fa ny fahefany no fahefana ambony indrindra. Ary izy tia hampahery anao androany. Ozy izy mitoera tsara fotsiny, mandehana amin'ny fahitsiana sy tsy misy tsiny eo anatrehako. Fa tiako ho fantatrao fa ny hery sy ny fahefana rehetra amin'izay misy ety ambany masoandro amina créature dia tsisy nataon'ilay créateur iohatra noho ny fahefany. Ndao itiantanina mafy be ho azy. Satana fahavalo efa resy, fa tiako ho fantatra hoe manana hery izy na izany azy. Ary matoy olo voafity mitady ho voafitaka dia afaka miditra izy any amin'ny hetsika hita maso, amin'ny lalana ny fifantohanao ho toy ny fanehoany zany avy amin'Andriamanitra. Fa ny alalana fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra anankiray dia tsy any amin'ny endrika sy manifestation. Fa any amin'ny toe-panahy araka n'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny herin'Andriamanitra ho sorsana zavatra anankiroa tsy azo sarahana. Afaka mangila tsofina tsara ve nareo, satria ilaina be ty zavatra zaraiko ty, anananao discernement ara-panahy tsara any amin'izay toerana rehetra leanao sy hainonao tenin'Andriamanitra. Amin'ny Petera 2:1-7. Ozy izy ny Baiboly efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka n'Andriamanitra, amin'ny fahalalana n'Andriamanitra ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Ao
zany hoe raha herin'andriamanitra ny miaso eo amin'ny toerana anankiray dia tsy mahazo misaraka reto vokatra anakoreto ny zavatra etra momba amin'ny fiaina zany hoe hitrango eo nefa niompamantarana sy fahagagana zay lazain'andriamanitra fa isehony amin'ny asany satria izy ny tena tompony. Teny anankiray faharoa toe-panahy araka an'andriamanitra. Aza-paden'ny fampiasan'andriamanitra sy ny fahitana fotsiny ny hetsiky ny hery maneho ety ivelany fa eo andriamanitra fa mandihana manokatra ny ao anatinao hifandray amin'ilay tenim-pahamarinana ahafahanao tena mijoro fa an'andriamanitra fataro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara. eo ny tesalonianina faharoa hitantsika amin'ny tesalonianina faharoa toko faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahasivy. Ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay olevon'ny Jesosy Tompo amin'ny fofonainy vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Fiavon'ilay iny dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra. Nanao lezy. Ny asan'ny apôstôly toko fahinina amin'ny roapolo. Ny asan'ny apôstôly toko fahinina amin'ny roapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Inona ny voasoratra ao? Ampahiratra ny maso ny alany maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra mba ahazahoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay no amasinina noho ny finoany an' Jesosy. Finoana ao izy no finoana an'Andriamanitra manana hery ny devoly. Hozy izy ny baiboly eto rehefa tonga ny antikrista dia avy amin'ny hery sy fahefan'ny devoly izy. Tonga Jesosy anafaka antsika sy tonga antsika ho mpanapaka sy andresy ny herin'ny devoly amin'ny alalan'ny fananantsika antoka ny famonjen'Andriamanitra. Rehefa novonjeny ianao dia novonjeny ianao anapahefana ny fahavalo. Azadino zany. Novonjeny ianao anapahefana ny fahavalo amin'ny herin'ny fahavalo. Tena misy ny ady ara-panahy tsika mila mamantatra tsara mba tsy ho voafitaka. Io fahavalo efa antitra amina rivo taona talohany nisianao. Dikan'izay fetsy ratsy ary mikajy mafy mihitsy izy. Mba hatonga anao hijabaka ao anaty fitaka sy laika. Inonao ny zavatra ataony hampiala ny fonao tsy ho amin'Andriamanitra. Zany mahatonga azy izy ny tompona andraikitry ny accident, ady, korotana, fandravana, ireo karazana fandringanana sy faratsiana rehetra misy eto ambony tany. Dia ozy izy salamo hoe indray mandeha ny nandrenesako anefa ozy izy indroa azy fa n'Andriamanitra ny hery. Noho izany Andriamanitra irery no tompon'ny hery. Ary satria n'Andriamanitra ny hery dia manam-pahefana ilay tompon'ny hery anome anao fahefana mihoatra noho izay ananany rehefa nanaiky nandray an' Jesosy ianao ka tonga zanany. Halleloja! Dia ozy izy rehefa avy eo anisaka mena rana mba ny maingo. Misy dikan'ilay izy biby roa samihafa ireo fa mihevo ny ara-panahy jerena. Mena rana eny amin'ny vavany mipozina mafaty maingo ka any amin'ny rambony. Noho izany hatrany am-bavany ka hatrany amin'ny rambony, hatrany amin'ny lohany ka hatrany amin'ny rambony nomen'Andriamanitra fahefana ianao amin'ny famonjena anitsaka sy anorotoro ny herin'ny fahavalo ary tsisy hampaninina anao akory zany. Halleloja! Inona no ataoko pasteur? Ny ataonao dia mitoetra tsara sy miorona ao amin'ny Kristy izay vatolampy namonjenanao. Halleloja! Ny akoatr'izay tsisy tokony hampiasa sainanao akapovoary na alaiko aza menaka herany tavoangy n'oliva araraka eo tampondohanao ka tsy empika ianao nefa tsy toetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy ahasoanao akory zany. Zay mahatonga milaza raha mandiniky tsara tsika teto omaly io principe diabolika io hatrany amin'ny Genesis mandraka androany dia mbola ataony foana amitahananao. Satria amin'izao izy miketrika eo an'ny olona manatsaina hitady principe hafa ankoatra ny communion. Averiko nay ty fampianarana ty séquence kely fotsiny ho an'ny zanaky ny fifoazana rehetra androany maraina. Ary mino fomen'Andriamanitra andao tsara mihitsy ny discernement na ny esprit de discernement no ny fanahy mahamantatra afanao tena mijoro tsara amin'ilay position ny olona tsy azozogozonina fa olona manana ny tenim-pahamarinana velona ao anatinao. Amen. Hozy izy tamin'ny Eva
angy vare ka tsy avelin'andriamanitra inanareo ny azo voany sa ie raha vao mihinan'io zay dia ho faty tsy mahatsy zany nareo e fa raha vao mihinan'io reo dia hitovy aminy ndana hoany azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia eritrereto amin'io andriamanitra isakariva mamangy an'izy mivady isakariva isan'andro zareo zany isan'andro misitraka amin'ny fanatrehan'andriamanitra amin'ny vatana ao amin'sa dia inona kay ny fahatsarana ankoatra n'la communion ananan'izy mivady amin'andriamanitra isakariva fa maninona ry zareo mitady fahatsarana any anaty hanina nefa manana ny vonina eo aminy isan'andro fa inona ny fahatsarana mihoatra noho ny fanatrehana ary aiza ny hitana fahatsarana ankoatra ny ao amin'andriamanitra hitady fahatsarana any amin'ny voary ve fa nampiresan'ny devoly hoe misy connaissance tsara kokoa akoatra ny eo amin'andriamanitra amin'izay zavatra nataony anankiray ho aninao misy tsara no andriamanitra ve qui zout deus nozy izy ny latin izy no mahery no andriamanitra izy ny tsara no andriamanitra dia lasa tokoa mitady fahatsarana tao anaty hazo any no aniny tsy tsara ny hitany tao fa ratsy satria tsisy tsara mihoatra no andriamanitra vao maina hitany tena ny tanjaka izy dégradeny fandehany raharaha tafiditra ny natiorany fahafatesana lasa nitafy enatra fahafambaraka fahararahana nahazo ainy amin'izay satana nijoro naka ny position any hery izay tokony ho ananany ho an'izay rehetra azo ny fitahany tsy ao amin'andriamanitra tonga ny fanahin'ny aretina tonga ny fanahany fandringanana tonga ny fandravahana zany rehetrarehetra zany natiora tao amin'ny fahafatesana daholo dia zany matonga n'andriamanitra mandrak'androany ny zavatra sarobidy amin'i Jesosy mamerina communion izy ary ny message faran'izay tsara indrindra ny afatra faran'izay tsara indrindra dia ny atonga anao hiavana hiombona hiray hijoro anaraka hitanteraka an'andriamanitra sy ny sitrapony tsy zay ny tena tanjon'andriamanitra faratapony amin'izao andro faran'izao satria ninninona fampianarana rehetra mampirisika anao hitady fahatsarana ivelan'ny communion dia diabolika dory na ohatry ny tsara lahatra be ary zany ireo teboka dimy atonga anao ho anana fiainana tsara lavitra dia inona anao tony rehefa avy eo tsy tsara mihitsy ny fiainanao raha vo ohatra ka tsy connecté amiko ianao za io a tsisy Jesosy aloha eto fa maninona moa no za rehefa vakinao ny baiboly nisy olona tian'andriamanitra ohatry ny Elisy Moïse ve andriamanitra ary matahotra mihitsy raha vao hoe miantso raha za ozy izy raha vao namosesy aza sy Samuel nitsangana eto dia tsy hamaly an'io firenena io aozy izy zany hoe matahotra mihitsy andriamanitra fa raha vao hijoro ireo olon'ireo dia tsy maintsy valiana kanefa teo atendrombohitra zao no lazain'i Jesosy tsy Mosesy no enoina tsy Eli no enoina fa Jesosy no enoina dikan'izay feno ny fipetra-pahatanterana tao amin'i Jesosy tsy mila nampian'olombelona intsony fa afa-po andriamanitra tamin'ny fahafenoam-pahamasinana zay no tonga nanazava mikasika mbony hoe attesté zay vao certifié attestation le izy fa tsy manifestation de gloire nananganana Jesosy tamin'ny maty tsy etsy mpananganana le izy anio na mivoninahitr'andriamanitra ohatra mpanota anankiray ny raha nampaminanao atsangana fa mifanahy amin'ny fahamasinana dikan'izay fanamasina mihitsy no ny attesté nanosiny hoe tena authentique le fahamasinana dia zay no natonga ny fanahy tao amin'i Jesosy raha verina lasa natao hoe fanamasina tao amin'i Jesosy satria feno fipetra-pahamasinana dia tehiteny amintsika tsiray avy zay mpanompon'i Jesosy mbola mandray ny afo ny fanahy masina ao anatsika mba hanana ny Kristy ao fiainantsika tia metra-panontaniana iza ny olona anankiray afaky ny joro sy ilaza fa akasitan'andriamanitra noho Jesosy ka tsy maintsy mandalo ao aminy aloha vao misitraka ny fahafenon'andriamanitra noho zany tsy misy akoatra ny Jesosy irery iany tombotsy hoany manolotra azy aminareo satria zay ny mission-ako anolotra ny Kristy mba hahafahan'ny olona misitraka ny fahafenony
double portion amina bénédiction matérielle sy zavatra hafa rehetra andriamanitra matona Jesosy ny teny an'izao hoe izy aminareo na de ratsy azy na de ratsy tsy mahay anome zavatsoa ny zanakareo izy aminareo ny angatahany zanany vato mofo ka nome azy vato na angatahany zanany azan-drano ka nome azy mena rano nareo na de ratsy azy mahay manome zavatsoa ny zanakareo maiky fa nirainareo zay ny an-danitra tonga de men'andriamanitra ny plafond any zavatra tokony ho angatahany ameny rehetra ao amin'ny rehetra tsy ameny fanamasina ho azay mangataka aminy zany hoe andriamanitra tsy te handatsaka ny demandinao amin'ny fahafenony noho izany tsy double portion no omeny anao amin'ny onction fa saint esprit en plénitude fanamasina amin'ny fahafenony andriamanitra ny promesse ho anao fa tsy œuvre na asa ny fanamasina asa-pidinina lenta le fanomezana raha iso amin'ny fahafenony zay mahatonga an'andriamanitra milaza Paoly ny tena amin'ny Romana tonga valantiny faharoa amin'ny telopolo zay tsy niaro ny zanany lahatokana fa maty hamonjy atsika Jesosy tsy omeny maimaimpona miaraka amin'ny Jesosy kova ny zavatra rehetra zay tsy niaro ny zanany lahatokana fa natolony hamonjy atsika rehetra izy Jesosy io grand io tsy omeny atsika miaraka aminy miaraka amin'ny Jesosy maimaimpona kova zavatra rehetra ka le izy problème atsika ampahoriny zay sombotsombony ilaitsika fa tsy manome lanja ny fahafenony efa nomen'andriamanitra ianao zay mitady fiadanantso amin'izao fiainan'izao ka makatsy arisiany ranarikyo milalao kanefa tsy mahity izay haso favizana foana ny nofo ity misia naturotro anao raiso de hitanao Jesosy no fiainana naturotro anao Jesosy no any ampiadananao koraiso Jesosy ho tompo mpamonjy anafaka ny fiainanao deo hitanao lay fiadianana aritro mandrakiza tsy mana ny zavatra tolotra anareo zay akory zay nasaina hozarainay aminareo mba hampiavana anareo amin'ilay tokana teo amin'ny azo fijaliana namonjy anareo sady tompony hery sy ny fahefana rehetra Jesosy avy any Nazareta no anarany izy ny andohantsika izy ny efarahantsika izy ny manohana atsika izy ny lehibe atsika izy ny manapaka atsika ary ny fahafenony no aseho amin'ny alalan'ny fisitsika dia ho hitanao fa io fampahoriana io ady atrianao io ohatry ny tsy eo io rehefa hiasa izy andahoany ho azavaiko aminao amin'izay pastera kalizany le antoka mihitsy zao ny tadiaviko hoe andao fa ho any ary motsika amen amen sa tsy amen tiako fantatrao aloha fa ny nahafatesan'i Jesosy ny tsanganany tsy hoe rava zany ny herin'ny devoly tsy andrava ny herin'ny devoly tsy rava ny herin'ny devoly diso raha mitentsika hoe rehefa maty Jesosy dia nitsangana tamaty dia rava ny herin'ny devoly non tsy rava aloha ny herin'ny devoly tsy hoe tsy miasa ntsony ny asan'ny satana fa ny nahafatesan'i Jesosy ny tsanganany ny azahoninao tombony mihoatra ahafahanao manapaka herin'ny devoly ianao no antony nahafatesany sy ny tsanganany fa tsy misy idiran'ny herin'ny devoly zay anohatra anao zany tsy misy tsy hoe tsisy herintsony ny devoly rehefa maty Jesosy nitsangana tamin'ny maty tsia
teo amin'ny azo fijaliana jesosy ny maty fa ny antony nahafatesany amonjy atsika sy anafiery atsika ao boky ny efesiana toko voalohany ao na jerentsika amene jesosy re halleloia manomko midimy fa fito ambin'ny folo mba omen'andriamanitra jesosy kristy tompontsika ray mivoninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendreny nareo no omena le fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara tahaka izay toriko zany aminareo androany ary mba ho ampahiratina ny masonsainareo misy koa zany ny mason-tsaina mba ho fantatrareo zay fanantenana avy amin'ny fiantsony zay areny voninahitry ny lovany eo amin'ny olo no masina dia zay nateraka indray zany ary ny fioarany alehibe ny hery no atsika zay mino azy araka amin'ny fiasan'ny hery no faherezany zay natao tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy nampitoerany azy eo amin'ny tany akavanany an-danitra ozy izy baiboly ambony lavitra hono izy io no ny fanapahana rehetra sy ny fahefana ary ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra zay tononona tsy amin'izao fiainana zao ihany fa na any amin'ny aviko azy dia nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany tongony Jesosy ka nanao azy ho lohany nanao an Jesosy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho amin'ny fiangonana satria grand tasy granty io ho aniza ozy izy ho aniza le izy ho an'ny fiangonana zay tenany dia ny fahafenony zay mameny zao zavatra rehetra zao amin'ny rehetra Andriamanitra zany nanao anao zanan'io ianao zanan'io olay fahafenony heriny hitanao tsy sondrina Andriamanitra amale problema kely amin'le problema riananina mila vahana tompo tsy kristianina miminina etson'Andriamanitra anao fa kristianina lion somareteka ao an'Andriamanitra ianao ne booste fa vita anao dia niditra garage ohatra ny carrosseriena de 2 chevaux zany sa manao course no rally fa ny moteur ao anatinao Porsche ka maivana loatra le vatana raha oharina n'le booste ny fahalebiazana ao anatinao no zany tsy anao le izy fa no izy atao itiatanana mapeo an'Andriamanitra zay ny mahatonga antsika raha vo tafasaraka aminy zéro fa raha vo miaraka aminy héro dia ozy zay boka tamatavy zay hoaro andao aloha sy tia tanana madevan'Andriamanitra fa hoana pastery fa maninona ny lazaina hoe mpandovo mba fantatrao mahatonga ny satana tsy azo nomena maimaim-pona ho an'izay olona manaiky ekoaka aminy zao tontolo zao sy ny créature zay nomen'Andriamanitra ny Adama tsy azo nomena satria tsy afaka nanome azy i Adama fa nanolotra azy ohatrany hoe famindram-pahefana zay voalazan'ny Lioka toko fahefatra famindram-pahefana fa tsy fanomezana ny afaka nome zavatra anao dia ny tompony le zavatra ihany ka Andriamanitra nanome any Adama n'le fahefana nomena satria n'Andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy fa tsy afaka nandray avy amin'ny Adama fanomezana devoly fa natolotra azy le izy rehefa natolotra azy le izy dia zao ny zavatra mitranga zany mahatonga n'le mpanan-karena tsy marina rehetrarehetra reny tsy isy fiadanana tsy mahita tory manao zay fomba kitikitiany devoly satria nanany fahefana hoe tamin'ny tsy fahamarinana ny nahazahoana azy dia noho izany tsy maintsy arovana mafy satria so misy mpanafika Jesosy koa miteny mora simba nkalalao izy sy mora simba sy mora loha dia zao eno ile ty fahamarinany ty izy tsy afaka nomeny reny mpanompony reny ohatry ny fanomezan'i Jesosy ianao Jesosy eny hoe maty vo marina taminao hoe mpandovy ianao zany hoe Andriamanitra zany marina tsy zavatra homemena maimaim-pony zany fa nisy niaritra teo amin'ny toeranao vao misitraka ianao ry zanaky ny famonjena no zany tsika tsy afaka nome lamosina an' Jesosy fa noho izy avy aminy no nataony mahatonga antsika misitraka ny zavatra rehetra ao amin'ny ray ary izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makao ao amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany
zany ny kristianisma. Ny kristianisma dia mametraka ny lanjan'ny fisian'ny famonjena izay vitan' Jesosy ho lara-pahamena ifandraisantsika amin'ny lova avy amin'ndray. Zay no mahatonga antsika mpandova an'Andriamanitra, mpiray lova amin'ny Kristy. Romana 9:7. Mpandova azy sika. Tsisy nininona ho anao any amin'ny Satana satria tsy mahato anao izy. Hebreo 5:7. Andiny 5:40. Hebreo 5:7. Andiny 5:40. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fa raha misy didim-pananana dia teny foana zany raha tsy efa maty izay nanao azy. Dia zany mahatonga ny devoly. Rehefa ohatra ka misy olona zany ohatrany hoe bosibosy teny ka ataony manan-karena dia tsy maintsy manao sorona satria tsy mahamaim-poana. Na ny olona tenao, na ny olona kaiky anao, na ny olona ohatran'izao dia tsy maintsy atao sorona sorosorona foana satria tsy tompony izy, mpindrana izy. Fa amin'i Jesosy mahamaim-poana ao amin'ny fitiavana noho ny nataon'i Jesosy satria mato anao. Izaho aloha tsy hitako efa mba nijery any aho dia nitady niteteziko daholy hoe aiza ary misy ny fasan'ny Satana fa tsy nahita. Fa raha makany Israely ianao dia mahita fa nisy ny fasan'i Jesosy. Noho izany maty ho anao izy. Mahazo manatenitsika lova tsara tamin'izay nataony satria mpamonjinao Jesosy. Tovy amenna moe. Halleluja. Amin'ny alalany sy ao aminy no hitantsika ny zavatra rehetra. Feno izay nataony Jesosy rehefa maty izy ka nitsangana tamaty. Feno izay nataony Jesosy ho anao. Zay no mahatonga anay nirahana ampijoranao amin'ny fitiavana, alalanao no marina, mpisy-ba amin'ny fahamarinana momba azy. Isitranao sy iainanao ny fahafenony tamin'izay zavatra rehetra nataony ho anao. Na tsy tanjona azy zany. Petrako tsara kosa aloha izy. Oka tsy tanjona le izy hoe nianana ny zavatra rehetra mba hiadany eto ambonin'ny tany. Fa ny fiadanany nomeny ao anatinao. Izay fiadanana tsy azo ny zava-misy kondisionnena. Satria fitiavana feno fahafenona amin'ny alalan'ny fifankahitana ny sisiny ao anatinao. Fa ianao dia tsy natao raraka zany mandrakizay. Tsy natao raha veto zany ianao mandrakizay. Zany no mahatonga azy nanomeanao ny lovany. Amen. Alleluia. Tsy hoe zavatra fa alleluia, fahefana, fanapahana, hery. Vakitsika eto amin'ny Efesana 2:1 teo, ambony lavitra noho ny hery sy ny fahefana rehetra nisy eto ambany masoandro izay hisitrahantsika ao amin'ny Kristy. Fantatrao ve fa ny zavatra rehetra nanana eto ambony tany ka mampanahy an'izao tontolo izao io voafetra ihany. Amin'ny fotoana rajamba amin'ny mason'ny olona anankiray nefa multimilliardaire izy, tsy afaka miverina zany. Fanapana sy fahefam-panasitrana ihany no afaka mpahiratra an'izany. Ka mividy ny fahasoavana anankiray mihoatra lavitra no mividy ny arena fisosona mitambatra eto ambonin'ny tany. Zany no mahatonga an'Andriamanitra tsy tonga dia nampanantenanao zavatra hita maso izy, fa nampanantena sy nanamboatranao ho feno fahasoavana izy. Ao amin'ny Kristy no raisantsika fahasoavana, manampy fahasoavana. Ianao zany afaka hamoatra misakafo ohatrany hoe ao ambony latabatra no ahitanao vary dia manampy loka. Zany le izy. Amen. Dia ao amin'ny Kristy indray sika mandray fahasoavana dia mbola maninona ozy izy? Manampy inona? Manampy inona ozy? Fahasoavana. Azo tomanao amin'i Jesosy. Izy manana ny zavatra rehetra satria efa tonga malahelo izy mba hampanan-karena antsika ny alahelony. Ataony Korintiana 2 zao zao nisotro ny fitahinantsika fa tsisy hidirana hoe prinsipa hitahinanao sy ny etsetra mba ahafahanao mandobe sy manao an'ity na ity. Non, fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelony. Mampiombona fotsiny ianao fo tamin'izay nataon'i Jesosy fa na ny fitahina ho anao, na ny famonjem-panahy ho anao, na amin'ny zavatra rehetra izay tokony anao efa ny fitahin-droa arivo-taona lasa daholo. Noho izany aza miezaky mitady prinsipa hafa ivelan'ny communion. Fa rehefa tsara ny communion anao, tsara ny qualité na ny kalitao amin'ny fanoloran-tenanao, mitombo ny afo ny fitiavanao an'Andriamanitra dia tsy voafetra ny zavatra amin'izay marza hoe ianao zao raha tia ny zanakao dia tsy mila mihitsy ianao mitondra mbavaka hoe ahoana
inona reny ataoko amin'ity zanako ity fa ianao miasa saina hompandoliana amin'izay asosy apety azy misy zavatra fantatra fa tsy tokony mbola mety aminy nefa izy dia sisika eo anatin'ilay izy dia anao mandohalika hoe tena mbola tsy mety fa ny danger ny fiainan'ity zanako ity raha zao ny zavatra ataony noho ny fitiavanao azy dia miasa saina aminy ianao ka ny relationtsika amin'Andriamanitra tsy zavatra noho izany tsy eo amin'ny zavatra azonao sy tsy azonao no ametrahantsika problème hoe tena tsy tia izy na tia izy jereo aloha efa ny zavatra efa vitany dia lehibe lavitra no zavatra hitadiavanao azy noho izany ny ainy natolony anefa tsy bombo akory mareteka ho an'Andriamanitra ny ainy natolony noho izany ninninona hita sy hita aza atao mampiamotra satria ny fiainana fiarahanao amin'ny fitiavana les relations les communion ataovy tsara toerana fotsiny communion saranga tsy mari amenao any tompotsy mba resy lahatra amin'izany ve aloha tsika menakavy e alleluia alleluia fotoana zao a tsy tokony hitoriana teny atonga tsika zara fahamarinana fotsiny fa fotoana zao amarina ny korintianina faharotoko fahatelo andininy fahatelo eny aseo epistily Kristy zay entinay ianareo tsy soratana tamin'ny ranomainty anefa fa mifanan'Andriamanitra velona tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'ny vato fisaky ny nofo dia ny fo inona ny tia Paoly ho ampitaina tsy teny tsara lahatra eny ambony pilipitra fa rehefa vitany ao dia miverina miditra fa teny fiainana ny orina ao am-po manovany ao anaty tena olombelona tokoa Andriamanitra mahita zay mahasoa antsika fa ny sarobidi-indrindra dia ny fijoroantsika tsy maharedeka ho an'Andriamanitra teneny hoe nahoana zany inona ny ataoko pasteur hoe inona ny ataoko pasteur dia ndao arany antsika hijery zavatra anankiray inona ary zany no ataoko ao anatin'le communion mba amary toerana tsara ny fifoazam-panahiko tsy ho voazongozina vavaka dia nijery ny baiboly tena mivakiko ny baiboly a dia nydinihako fa tsy mbola nahita fotoana anankiray nitory ny rainy Jesosy hoe nitory teny momba ny rainy izy ny rainy tsy nitoriany fa ny rainy fiainany zany na tonga mpianatra ny teny hoe aseho anay ny ray e dia hoy izy Jesosy zay elizay ve nitoerako teto aminareo Filipo dia tsy fantatrareo ihany fa za ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko to hiaraka ny tsika jerikely Jesosy tsy tonga nitory ny ray fa izy no maneho ny ray hita maso tetỳ tany Jona 5:7 ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy zay hita ny ataon'ny ray fa na inona nataon'ny ray dia ohatr'izany koa no ataon'ny zanaka zanaka zany tsy manao zay zavatra tiany rehefa ianao zay manomboka miaina miaraka amin'i Jesosy ka mijery ny ataon'i Jesosy dia tsy tokony ohatran'io koa ny fiainanao tsy mahazo manao na inona afa-tsy zay hitanao ataon'i Jesosy dia rehefa tsy nataon'ilay izy dia aza atao zay zany ny anatsarana ny qualité any communionao aminy Jona 5:7 ao ambany eo ihany inona koa ny lazain'i Jesosy eo alleluia raha izao ihany dia tsy mahay manao na inona arak'izay reko tsy mahay manao na inona arak'izay reko no hitsarako ary marina ny fitsarako fa tsy mitady ny sitrapo koa fa ny sitrapony zay naniraka eto ambony tanysika dia mila tonga ho isan'ny mpanompo ny sitrapon'Andriamanitra zany tsy tokony hoe mila hoentina mambavaka fa tokony ho fiainana Jona 4:10 ny 9:10 ka hatramin'ny 9:11 tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko ary ny teny zay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko zany lazaiko zany fa ny ray mitoetra ato amiko manao ny asa zany hoe le teny tonga dia manondro ny ray manambara ny ray maneho ny ray
ary izy nylaza fa raha misy asa sy vokatra eo amin'ny fiainana dia jesosy mijoro vavolombelona hoe tsy avy aminy na izy ary no ampiasaina. Raha tianao aharitra ara-piombona sy fifandraisana amin'Andriamanitra ianao, zavatra anankiray ny angatahako aminao. Zavatra firy hoe? Zavatra firy? Zao le izy, aza dedaka. Aza dedaka. Kevokevoka rehefa mba miasa Andriamanitra. Tsy hainao manao an'io. Inona ny idirako? Ny esprit dedaka io mahatonga an'Andriamanitra mitsoaka, satria izy Andriamanitra hoe tsy voavolavola ny olona raha vao mbola misy ampipo orgueil. Zany no mahatonga antsika tsy mpitery orgadôly ny ompiangonana fa mba misy mpianoko. Hoy izy Jesosy minoa fahizà ao amin'ndray ary ndray ato amiko. Raha tsy zany dia minoa noho ny asa ihany aza. Anao le izy. Izy moa afaka miteny hoe minoa satria Andriamanitra izy. Raha tonga amin'ny dingana anankiray tsika manao hita maso eo amin'ny fanompoantsika izay fahamarinana torintsika, dia zany ny faniriana faratapony indrindra ao am-pon'Andriamanitra. Mila tonga amin'ny dingana iray tsika maneho hita maso eo amin'ny fiainantsika izay fahamarinana torintsika. Ao anaty communion ny fototra ahafahantsika mahay ny zavatra rehetra, satria noho izy sy avy amin'ny avokoa ny zavatra rehetra izay mitrango eo amin'ny fiainantsika. Proof! Meko proof ianao. Tsika tsina tsy maintsy mijery eo amin'ny teny miprofo ny zavatra torintsika. Zao natoko 15:5. Hoy izy Jesosy, za mivoalobika ianareo ny sampany izay miray amiko ary zaho aminy dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Dikan'izay ianao tsy mahavita ninninina zany raha misaraka amin'ny Jesosy. Aza miseho mahavita zavatra tsisy Andriamanitra zany. Zany hoe te hiseho Jesosy fa ny fototra mitanao ny zavatra rehetra satria miray amiko ianao. Daone misy zavatra mavesabesatra kely veo. Mety tiana hoe papa kely miakara ty papa kely. Mety papa kely. Ity papa kely nay. Misy zavatra mavesabesatra kely. Valizy eny. Ataovy eo ny tanan'ny papa. Eo ny tanan'ny papa. Za zao ataovy hoe considéré hoe tsy hita fa papa kely no mitazona an'ity valizy kely 10 kilao ity. Satria eto fa izy ny hita dia ohatrany hoe izy ny matanjaka. Fa ty tanako tsy tamiazona an'ity valizy ity mahatonga an'le valizy ohatrany tsy reraka akory izy fa ohatrany pôzy tanana zany le valizy aminy. Fa misy hery tsy hita maso misupporter an'le valizy fa izy no hita maso. Mahatonga anareo variana hoe zazakely ohatrany hoe dia mavita miazona an'io. Dia eno eny raha mialaka misaraka amin'ny papa dia eo aminy io dia tsy zaka an'io fa mianjera. Jereo mianjera raha tafasaraka amiko ianareo sy Jesosy dia tsy mahazaka valizy. Tsy mahay manao na inona na inona. Dia eny hoe amin'izay le fahamarinana. Papa avy afaka hiteny hoe za anina onction raha pisy papa mety manao ohatran'izay. Normal aloha satria tsy zaka le dia mety miteny ohatran'ny fambanjeren'ny olona dia ohatran'ny mafaly. Fa tsisy idiran'le izy fa le hery tsy hita maso misupporter azy mahatonga azy ohatra hoe superman zany. Tsy hanao le izy aza misaraka amin'i Jesosy ataovy izay ombonana aminy fa izy le miafina ao ambadiky ny succès sy ny fahombiazanao rehetra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Sotra tompoko. Halleluja. Tsara Jesosy. Rehefa tena miombona amin'ny tompontsika dia tandremo
fa rehefa tena feno fepetra hitan'andriamanitra toe-panao anatisika fa manome voninahitra azy tsisy fiatsarambela io tsy le modimody a modimody ohatra mbola hita ihany hoe teo bokina teo avita azy mbola teo etsihetsy tsy misetrasetra tsara izy satria hitany hoe mbola mandalo amin'ny sekoly fanefena ietrena kokoa ndray ianao mba hahafahan'ny herin'andriamanitra ny bebe kokoa fa zao mety zavatra tena faran'izay enjana indrindra tsy takatry ny saina dia zao lasa takoman'andriamanitra ianao amin'ny fisehony amin'izay takonany ianao dingan'andriamanitra tena satria efa mety amin'ny loatra dia eo ny problème raha tsy tsara fanefenan'ny olona rehefa manomboka miseho sy misetrasetra loatra andriamanitra dia manomboka eo amin'izay le famitahana farany ataony devoly amiliana lalana an'le olona ao anatina dokadoka tehatehaka fanindraindrana n'le mpanompon'andriamanitra mety atonga azy iovo amin'izay hoe kristy aho tsy jesosy tsony fa izy ndray satria zao lasa révélation sy délivrance sy fanasitranana sy fantsom-pamonjena ahitanan'i jesosy kristy à 100% ety amin'izao tontolo zao fisinao tiako fantatsika aloha fa amin'izao andro faran'izao be dia be ny mpitory-teny fa vitsy ny mpitondra hafatra messager vitsy fa ny prêcheur be dia be maro ny mpitory-teny fa vitsy ny mpitondra hafatra ary tiako fantatsika fa zay fenao anatinao no nanokatra amin'ny vavanao rehefa misokatra amin'ny vavanao dia tsy afaka hiteny ianao na hanafina azy fa zay fahafenonao anatinao ihany misokatra sy mivoaka eo amin'ny vavanao raha fitiavan'andriamanitra ilay izy dia zay mivoaray ny hafa raha mamona dia tsy maintsy mamona foana mody kristy safosafona fa rehefa avy eo vola hatramin'ny tsy avela amin'ny mamona tsy teny azy zany ianao satria feno fanahinany aminy ao anatinao tsy maintsy hivoaka io satria ny lioka toko fahinandiny fa dimy amby efapolo baiboly dia milaza fa ny olona anankiray dia hiteny arak'izay alehibeny ny ao am-pony maro mpitory-teny ane mety rehefa hitory-teny anao dia mitondra teny finoana mamaly ny etaetan'ny olona mpitory-teny ianao manomana fa mpitondra hafatra ianao mandray ny mpitory-teny manomana ao anaty tenin'andriamanitra zay fahafahana manokatra ny fon'ny olona mpinoana amaly ny etaetany sy zay rehetra ilain'ny olona fa ny mpitondra hafatra kosa dia zay mitondra ny teny voarainy avy amin'andriamanitra mamaly ny etaetan'andriamanitra eo amin'ny olona zay mahasamihafa azy dia jenareo tsara fa ny olona rehetra zay ny ran'andriamanitra nomban'andriamanitra tamikesy fahefana dia olona messager daholo olona mpitondra hafatra fa tsy olona mpitory-teny misy isehoan'andriamanitra ho ampitory-teny fa miavaka mihitsy isehoan'andriamanitra mpitondra hafatra moiza zao mpitondra hafatra toy andriamanitra hoe ianao mihitsy novaiko andriamanitra farao dia arao nataoko mpaminaninao satria testameta talolo zay fa tsy hoe ianao koa zany androany mitady izy nataoko mpaminany fa za andriamanitra tandindony jesosy io jesosy rery mpaminany lehibe indrindra dia izy koa no andriamanitra amen zany hoe ny sokafan'andriamanitra mihitsy ny maso mosesy ahita ny fahamarinana zay zavatra namoronany azy sy nanaovany azy andriamanitra zany dia manokatra ny mason'ny olona mahatoky ahita ny fahamarinany teny fikasana rehetra zay nylazainy satria lazaiko tetomaly fa izy ny tompo marika natanteraka na ny fikasana na ny sitrapoanao zay zavatra nylazainy aza atao tsinitsinany namin' jesosy ianao namonjeny jesosy ianao miala ny fahadalàna amin'ireo karazana afokana be diaibe manaisitra anao tsy ho misitrapon'andriamanitra nisitra le famoronana vaovao fa vonona ho anao ao anaty fiombonana ny fahafahana misokatra amin'ny zavatra rehetra averiko indray raha misaraka amiko ianao tsy mahay manao na inona na inona attention fa raha miray amiko ianao ka mitoetra ao anatinao ny teniko fa nohatra amin'izay indray angatao zay tianao na inona fa ataoko aminao zany fantoko aminao andriamanitra
zareo masina kaikinao fantoka aminao Andriamanitra fa tsy amin'ny zavatra rehetra tadiavinao. Ozy izy hoe tenany ozy izy hoe raha vao misaraky nareo tsisy nininina fa raha vao miombony nareo mihoatra no ataony noho izany tsy miankina amin'ny zavatra ataony le izy teneny zay fa miankina amin'ny qualité ny communion anananao aminy. Tsara nga tsy marety akaman'Andriamanitra atsangana ny tanynao raha azonao tsara ny zavatra ny zaraina teto androany amarana amin'izay ariako. Ozy Jesosy efa nanomehery anareo anitsaka maingo sy menarana mbany rehetra nanano fahavalo ary tsisy ampanina anareo akory zany. Tsodraniko anao dia zao mandehany eny ambony menarana anaka itsaka tsao maingo sy ny rehetra nanano fahavalo tapatapao amen. Normal aloha amin'ny voalohany raha mbola mila mifankazatra ao anatina pratika na fahefana dia misy fotoana anao mbola mangovotra iny ino ty ohatra ny Petera teny ambony sambony izy tafiotra izy le tafiotra izy Petera maty zahay tompo. Jesosy nefa reniko ao anaty kotroka ao anaty tempety ao anaty rano tsy matory foazina maty zahay fa mifoazy anao Petera koa tezitra izy ay zany mila fatatsika zany ny attitude an'Andriamanitra raha avy anao mikoropaka manaitra azy ao anaty problème tsy mahafaly azy fa ataony ihany le izy fa inanazy anareo ny kely finoana matoa tsy nazy fankasitrana masorena satria ozy izy Andriamanitra tokony eo amin'ny voanao dia mitsahatra zany fa maninona mifoazina dia nampianaran'i Jesosy izy le tafiotra tapetera zao tafiotra mangina sasany angina anaka nangina ozana ny masina mitsahatra nety sa tsy nety tozy izy Petera oke tonga indray ny tafiotra Andriamanitra Jesosy efa eny ambony rano dia ozy izy dia Petera matotondra io dia izy Jesosy lesona hafa ndraika tao anaty sambo kely ianao no sorako hibaiko ny zavatra rehetra mba hanaiky anao fa rehefa za eny ivelan'ny sambo kely ao anaty tafiotra ianao hotroniko mba hanapaka izay zavatra natahoranao. Tamin'ny voalohany ianao natahotra tafiotra fa androany le tafiotra sonjan-dranomasina natahoranao asaisaiko mba ho hitsakitsahanao. Ny tafiotra mbola teo fisy nandeha teny ambony rano dia rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy nandeha izy mianaka tsy nitsahatra aloha ny tafiotra fa nandeha miverina ao anaty sambokely izy mianaka voaniditra tao amin'ny sambokely izy ny ten'Andriamanitra dia nitsahatra ho azy le tafiotra zany hoe tsisy tafiotra ny raharahiana tsoa zany fa mahazo mihetsiketsika eo izy fa lehibe efa ny fiadanana efa tafapetraka amin'izay zany mahatonga an' Jesosy manao transfert na pe izy fa tsy mainky ny ampitsahatra torobla asa nazonao zany révélation zany ao anatina communion maro toerana fotsiny fiadanana fa tsy le tafiotra tsisy resaka tafiotra natsahatra ao anatin'le izy hatramin'ny farany fa zao fotsiny Petera sy Jesosy tsy maintsy bras dessus eny an-dalana hatramin'ny farany ny tsika sy anao hatramin'ny farany niditra tao anaty lakana voniditra tao anaty lakana tsy mila mibaikoanako raha ny tena marina zany menatra le tafiotra ozy le tafiotra jereo a izy mianaka miresaka ahoana Petera ozy ne le ojana ma jereo a za tafiotra ahoana lesa ranomasina dorangahandefatsy fa tsy annefaranao ao anatina communion rehefa tsara ny communion mamindra ny attitudeny mamindra ny toetrany mamindra ny habitudeny Andriamanitra aza mitady mba ho ampiasaina manatsara communion fa na ino aza vela presahany zavatra be dia be andohary ianao andoha voly ianao voanana ositra andeha ry ny azo fijaliana feno complet nataony Jesosy zanagatsaka
sy miteny tsy fantatra eto dia mandeha teny ambanivohitra nandeha nitory filazantsara mbola jeune tsy nanambady tamin'izany mbola tsisy mama tsisy ankizy alleloia nandeha tongotra tany ambanivohitra be dia amin'io toerana io a misy raindany amin'ny fanompotsyampy sy fanandrona ary tena malaza fa mpandatsabaratra nefa diakonina azonao refa le fipetraka le izy mandeha tamin'ny nandehanay voalohany tsisy olona nakafanafotsiny tany aminy satria niova fo le ray tanàna dia tamin'ny fotoana nyverenako tany fanondroany anao défi hono izy tena anao défi dia inona ny défi ho ataony raha marina fa momba n'io lehilahy io Andriamanitra dia zao na nyhodiko ny dorako na miverina amiko daholo nareo clientko lasa rehetrarehetra satria mety tsisy tsony zany ty tao dia tsy maintsy miakatra any amin'ny défi ny fandehany ok ro lahy zany niakatra any zay pasteur Beneme zay mbola any izy any ambadika any mety manaraka ao ambadika ao izy niaraka zay ro lahy mbola tovy lahy nandeha mialina neny dia ozy izy le rangaha fa varatra ny andro tamin'io a raha ohatra ka tsy mirefitra maty mivaratra io raha pitso maraina dia terika eo tokotany eo daholo ny odiko rehetrarehetra dia hodorako dia za tsy taitra misy keny ambanivohitra zany tsisy dosiana fa tsy maintsy mivaravara-kely miborosy ny fotrotry zatra dia matory ianao rehefa avy eo dia tenany amin'ilay toerana hoe desaka zany mitôtô za tonga dia indraisiko fandrinako dia napetrako ny kitapoko dia natory afa reraka raha pitso zany mbola misy za zany tonga dia hoe misy fododorana indray zany raha pitso fa za taitra nijery an'le rahalahy Beneme pasteur ohatra misy zavatra manana ay zany izy matahotra be misy satria manomboka misy kotroka le nifiny zany tena zany arabaky teny hoe fikitroa nify dia ohatsa hoe ay za ho aza ny batery ohatra misy mikapokapoka zany ay zany ndiaray ny atao mbadika ato tsy matory fa matahotra izy tsy mivavaka matahotra aza mbola matory lo nareo e zany le kotroka toy za rehefa avy eo matorira koto afa mifiarovanaandriamanitra ambony lavitra rehefa matysika dia maty an Jesosy dia Jesosy noavabaraka any dia avy aloha ny olona iverinaka ody anyko tsika eny zavatra misy antoko e amerin'olona famarinana zany sarobidy ianao miesona raha koto a za efa lasa amin'izay rehefa avy eo kagaray tsy natory mihitsy zany fa teo foana tao amin'izay tsika ndeha fo maraina amin'izay ay zay fo maraina misokatra mivaravara-kely efa olona fotsiny eo velany hijerina ny hoe velona Jesosy velona Jesosy dia ohatrany hoe ianao heriny rôlona fa mba tsy voakasika fa tonga dia niteny tamin'ilay olona tsorona aminareo fa nandritry ny alina ty namako ty nisy fikitroa nify fa zaho mba mafimafy no fotsiny teo zay rehefa avy zay ataon'i Jesosy hoe rehefa namarina izy tiany fa rehefa lasa tonga dia joroko ny zavatra marina mba tsy hoe avy aminay ny hery fa ozy a Jesosy niary tao anatiny iny ratsy izy ny teo sy tanteraka ny anoanoany halleloia avy any amin'izay le rangany araka tamin'ny sarety fa napetraka teo zavatra anankiray farana ozy izy dia votsitra tanteraka inona le izy te odimaingo kako teo izy tena mandeha manisa fidiram-bolako ty ambany vohatra fa tio izy rehefa ataoko ao anaty vavako dia may fa raha androany tena angatahako amin'Andriamanitra farany fa raha atao anaty vavanao tika may dia atolotro daholo koa reto odimaingo kako sy ny odiody bibikeliko be dia be atao ty tsy inona matanjaka indrindra Jesosy ny baiboly ny tena nitsaka meny arana fa tsy anamary tena izy zany anamary tena fa tsy matahotra ako ty kosa ry tompo tena tsy mety ty ianao fotsiny hoa mila tonga dia manaiky satria efa nanao démonstration be misy Andriamanitra tamin'ny alina fo maraina zay tsy naninona tokony efa zay mifanarahana dia efa mba vita ka zay mihitsy ny angatahako andao hitanao ty maingo kavelona ty nitonao maingo kavelona natao tombavany foka avy any le izy a maty ohatra mangana tsy nihetsika ntsony le maingo tompo
akoranga mbola tsisy vady tsisy zanaka tsisy nindrina rehefa vity eto koa dia vity aloha zany tsorona aminareo fotry zany zay tsy dia tena tsy maninona koa na tsisy trampokon'olona any ara na laina le mainko dia nampidirina tao am-bavako dia fantatrareo le tanany iny ohatra manao ohatran'izao dia enina manao mandondona ohatran'izao le fa izy zany tsy azo atelina tsy adona dia eniko ohatra me mafana be zay oara ho ale pozona fa manomboka ambo amin'io zany ianao a sady amboiry any matahotra ny oeto nena may tena vita ho ato tena kanefa aloha tsy nietsika ireo le vatana aloha zany tsy nanenina voaka avy any le mainka charbon ay zany nataon'Andriamanitra lafort le vavako anamasahana an'le mainka voaka tonga dia nandohalika le rano navoaka ny hatramoara amin'izay tena troly Andriamanitra tena ngeza le Jesosy ayayayayayayayaya halleluja babo le tanàna fa fifaliana tao atamin'ny tonga dia tsy mandrimandry fiderana dia ndaotsika hoany rehefa misy fotoantsika ivoaka tena andehany amin'ireny toerana tsy misy an'i Jesosy ireny fa amin'ity taona ity anomboka isy le fivoahana andehany amin'ilay toerana tena tsisy Andriamanitra ary eny amin'ireny toerana ireny ilana olona tena mino an'Andriamanitra ny atao hoe mino an'Andriamanitra moa zany tsy hoe mino hoe hainy atao ny zavatra rehetra fa mino fa izy tsy mandao fotsonitsotro zao fa rehefa fotsiny tamin'izany moa zany mbola hoe bandy kely Jesosy raha tsy manary bandy akama zany le rehefa namany ianao sauveny ianao tsy tehaka ho an'ny tompo e tehaka ho an'ny tompo fa telo farany dia hijanona amin'izay miaina ny fiainan'i Jesosy ianao ao anaty fiombonana dia miaina ny fiainan'izy sika miaina ny fiainan'i Jesosy sika rehefa mato atsika izy dia tsy velona ho atsika antsontsika fa velona ho azy baiboly raha teo koa dia milaza hoe tsy nandray ny zanaka dia nandray fiainana toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao maninona nomeny ny zanany lahatokana mba tsy mivery izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay zany hoe ianao io zany zao rehefa nandray ny Jesosy dia tsy velona ho anao tsony fa velona ho an'i Jesosy todreo tanan'izay mandeha anahako ahoana moa zany hoe velona ho an'i Jesosy mivonjentsika tamin'ny fitsanganany tsy natao hiaina ny fiainanao ianao fa natao hiaina ny fiainany zay mahatonga amin'ny Paoly ny teny reko sisy Paoly fa tsy za tsony velona tsisy tsony le taloha velona fa iza Kristy velona ao anatiny tsy miaina ny fiainako ianao tsy fiainako no hiainanao tsisy fiainana ho anao aty fa za koa manana ny fiainany takizay anananao ny fiainany tamin'ny nandraisanao azy ataovy amen miaina ny fiainan'i Jesosy tsika rehetra nomeny ianao ny fiainany Jona voalohany toko fadimy andiny faharoambin'ny folo taloha vakentsika mihitsy izay teny izay Jona voalohany toko fadimy ny andiny faharoambin'ny folo inona voasoratra ao zay manana ny zanaka no manana ny fiainana zay tsy manana ny zanaka zanak'Andriamanitra dia tsy manana fiainana noho izany zany ny olona tsy nandrayn'i Jesosy misy fiainana banga ao aminy satria tsy manana ny fiainan'i Jesosy ireny olonireny ka fiainan'i Jesosy Kristy no ao anatsika sy mamelona atsika velona ao aminy ianao zay no mahatonga anao raha vo tsy manao sitrapony ka miezakezaky ny velona ivelany tsy mahomby any io fiainan'i Jesosy io no mahatonga atsika hiaina tahaka azy eto amin'izao tontolo izao raha vo tsy miaina amin'ny fiainany ianao dia tsy mahita ny atmosferany raha te hita rivotra aza miala ny atmosferany tany fa raha hitsingevana ivelan'ny atmosfera mandana ny velany any amin'ny espasy any dia hitanao fa tsy mivesatra ao tsisy tsony tsisy vesatra noho izany tsika raha te hahita ny fisehoany Jesosy sy ny tontolony ao amin'ny atmosferany dia mianahy amin'ny sitrapony satria ty zao tontolo zao ty ohatra ny toerana anankiray toerana anankiray maninona andalovantsika fa tsy tena avy eto ny fiaviantsika hoy Jesosy Jona toko faefatra Jona voalohany toko faefatra andimy fa fito ambin'ny folo
zany no anatanterahana ny fitiavana amintsika mba hananantsika fahasahina amin'ny andro fitsarana lasa sa ianao amin'ny andro fitsarana fa tahaka azysika eo amin'izao tontolo zao tahaka an' jesosy ny tokony izoroanao eto amin'izao tontolo zao tandremo a fa raha tsika misafidy hiala ny fiaina ny fanaon'izao tontolo zao dia tsy natao ho velona ao anatin'izany tsika tsy natao velona ao anatin'izany fiainana izany isika Jauna 14:19 ozy izy mitenin'Andriamanitra vetivety foana ozy izy dia tsy ahita intsony izao tontolo zao fa ianareo no ahita satria velona dia velona koa ianao zany hoe le fivelomany ainatsika ny tonga atsika ahita azy fa ny mahasamy hafa atsika amin'izao tontolo zao tsy mahita an'Andriamanitra dia nono fanatsika ny fiainany atonga atsika ahita ny zavatra ataony mandraka androany zany a dia miaina ao amin'ny Kristy tsika zay nataony 2 arivo taona lasa afaka nitranga ao amin'ny fiainantsika dia hiteny aminao afarany ny tena fitiavana dia tsy ny fahaizanao mity fa ny ahatonga anao ho fitiavana tahaka an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy hoe tiatsika fa izy mihitsy ny fitiavana. Amen. Maro ny mahay mity fa tsy fitiavana ireny. Aoka ho fitiavana ianao amin'ny fisainana, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fihetsika, amin'ny fiteny, amin'ny fijery. Zay le teny nampitondraina pastor Vololona Omaly raha nizara mikasika momba ny fitiavana izy. Na misy tianao na tsy tianao rehefa fitiavana ianao dia tsy miova fa toujours tia foana. Rehefa tonga fitiavana ianao tsy misy voan'ny fankahalana ao anatinao zany hoe tsy mora manao réaction amin'ny faniliana fa raha mbola manilika ianao dia mbola tsy fitiavana fa te ity. Ny fitiavana irery ny tafatoetra mandrakizay fa tsy misy ninninina tafatoetra raha tsy miorina amin'ny fitiavana aloha. Amin'ny fitiavana ny fanetretena ny famelan-keloka aoka ho fitiavana tahaka an'i Jesosy ianao. Tsika neny révélation fitiavana miaina tahaka azy hitarafana ny fisiny tsy hita maso. Tsika révélation fitiavana tsy misy fanameloana amin'i Jesosy Kristy raha tsy noho ny fitiavana efa helitsika nydringana. Inona ny zavatra nanafotoana n'Andriamanitra tsy efa nataontsika? Fantatrao ve ty fahamarinana farany ty mba hahafahanao manana fanantenana ny ova androany maraina? Ny olona tafiditra voalohany tany an-danitra tsy apôstôly, jiolahy teo ankaviany na teo ankavanana izy zay, jiolahy namaly ny antsona. Io jiolahy io tsy hoe mifona hoe diso no nataoko fa ny aikeloka fotsiny ozy tamin'le namany. Normal ny tsika raha voafantsika ohatr' izao fa io lehilahy io tsy hita zay tsy tsika se lahy ozy izy maintsy le naman'le nasika raha mifantsika amin'ny azy fijaliany tena gankisany antsika satria izy amin'ny fiantsonany se dia izy amin'ny fiantsona hafa mitovy ihany tsika sinareo fa io afovoantsika io tsy nanao ninninina. Jesosy a zanangamino a tompo ozy izy tonga dia nanaiky an' Jesosy ho tompo izy tsarovy a rehefa tonga any fanjakanao ianao. Jesosy amin'io fa isento farany atao hoe vita alohan'ny amin'ny tany ny zavatra rehetra nitodika izy anio dia anio ihany sady nitondronotran'izao ntarany dia eo namiko any am-paradisy ianao tsy petera ny tonga aloha tany tsy olona satria ny andro amin'ny tany famonjena alohan'ny hafatesany namonjena iny jiolahy io dikan'izay eona zany zareo any am-paradisy dia nefa ny aorin'io nahafatesana io tsy ho any an-danitra izy aloha fa ho any amin'ny fiainantsika ny dikan'izay paradisa nahetrin'Andriamanitra ao ambany fa tsy nampakarina any an-danitra aloha taorin'ny nahafatesana mba hitoeran'ireo olona nino azy fa tsy voavonjy. Tao zany misy hevitra anankitelo roa trois couches zany ny tany nisy ny olombelona ny paradisa nametran'andry Abrahama sy Isaiapa aminazy ny rehetrarehetra ny elo satria ny anaran'io tanàna io atao hoe cité enetratrany Abrahama. Hitanao tamin'ny Lazarosy mahantra vao maty Lazarosy mahantra dia tenetratrany Abrahama dia zao mifankahita ry Abrahama sy ny eo amin'ny elo andatsao rano kely e dikan'izay eo amin'ny koso faharoa misy andronao matohita liantsana zavatra tsy azo
dia ozy izany dia fahasorano kely tsy mety ozy izy nisy elalelana be misy atsika noho izany tsy afaka makany aminay any aminareo zay ty aminay dia jesosy zany rehefa maty tao paradisa aloha namoaka sy namonjy mpaminany rehetra tany amin'ny fiainatsita aloha dia aveo izy tao paradisa niandritry niany rehefa nandresy izy sy nahazo ny fanalidiny fahafatesana dia rehefa nitsangana tamin'ny maty amin'izay izy dia nisokatra amin'ny fasana rehefa tsisy olona ntsony eo paradisa tanao rehefa tsy tao iadama dia mifoana ny edena nampidininy dia rehefa tsisy olona koa any dia nakariny amin'izay dia paoly nampahitana lizy any amin'ny lanitra fahatelo misy azy hoe nakarina ao paradisa zany andriamanitra zany afaka misintona toerana anankiray complexité tonga dia ampakarina dia afaka amin'ny fotoana anankiray le tany tsara tarita to tonga dia hetry misita hoe taiza le adresy so ivery mirerenanao rehefa aveo nefa ianao mpanota dia enitrentry am'izay sain'andriamanitra vao nanoty adama tonga dia nyroasiny tsy nameny edena satria edena natao any adama mijoro fa tsy adama miodina dia ndony androany ianao te ho tahina kenina ny zavatra rehetra nefa fiainam-panahy misolitika adama randroasiny ianao rery ve ny ampidiriny ao miova ataovy izay vanana aminy azay mahatonga azy oro communion andriamanitra satria efa nomaniny olona sy ny foroniny iombona aminy fa tsy andeha seul amin'ny ara-panahy tsisy an'izany atao hoe za angataka fa liovantena amin'ny ara-panahy no foronina iombona amin'andriamanitra rodolphe sy ianao amen no zany ataovy izay atsara ny communionao amin'andriamanitra fa raha miray amiko ianao ka mitoetra ao anatinao ny teniko hoy jesosy tenga atao izay tianao na inona fataoko aminao zany taony jerentsika ny fanoratena nyity bandi ity Luka toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahatelopolo faefapolo azafady Luka toko fahatelo amby roapolo ny andininy faefapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby efapolo fa namaly kosa le anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe moy ianao koa tsy mba mahatahotra an'Andriamanitra na dia zao samy voaheloko zao azy ary marina ny nanamelohany antsika satria nandray ny valiny nataontsika sika fity lehilahy ty kosa tsy mbola nanao zavatra tsy nety na dia kely akory azy ary hoy izy Jesosy io tsarovy a rehefa ny mifanjakanao ianao dia hoy Jesosy taminy lazaiko aminao marina sady nitsindriny a marina dia marina tokoa anio no ionanao amiko any am-paradisa io zany paradisa fa tsy any an-danitra satria taoriny izy vao nangariany rainy any ambany ny paradisa aloha zany io paradisa ny lazainy io miaiky fa mpanota ny fitiavana mora mamotsitra mora mamela zao voatahiry amin'ny fitiavana ny fonao adio satria lasa honena mpanota ianao fa tsy mikondane azy dia libre mihitsy ny ao anatinao dia mora kely aminao ny ahita an'Andriamanitra tsy angary an-tana izay te ahita an'Andriamanitra na homialy eto dia ovy fonareo manana fitiavana mianahy amin'ny fiainam-pahamasinana mijoroa amin'ny fahamarinana aoka anjaka eo amin'ny fiainanareo ny fiainan'i Jesosy mahatonga anareo ho fitiavana mandehandeha amen tandremo le mpamitaka ho afetsy rehefa be fitiavana loatra ianao dia mateo tiany olona petsaka manao demande d'ami fa réfugieux zay tokony refusena dia zao tezitra be hoe kiko tena misisika amin'izamoro foana aza sorena ohatry zany fa tsy fitiavana ianao roatra zany tsy voatery ianao hiteny mandratra fa zarao izy fitiavana fa matoa zany ny zavatra misy mahita an' Jesosy ao anatinao izy teny jereo masony akaikinao ianao mahifetena tsara satria ho any an-danitra hoe ianao matahotra an'Andriamanitra satria ho any an-danitra ianao manaiky ny sitrapon'Andriamanitra satria ho any an-danitra ianao madio fo tsara satria ho any an-danitra ary rehefa tonga any ianao hoe tsy ny atsara ny lanitra ny tianao hita tsy ny atsara ny lanitra fa maiky ianao ny ahita ny ray hoe daontsika ity an-tanana mafeo an'Andriamanitra halleluia
ka le izy tsy ny nataontsika le izy fa ny nataony ho antsika le izy. Amen. Noho izany androany manana antoka. Mbola mety ozy ianao androany hoe sambany ianao nanatrika an'ity fivoreny na efa pakety foana koa fa tiako fantatra ty fahamarinany ity. Mety miteny ianao hoe jiolahako, tsy mendrika an' Jesosy tsono ny fiainako. Tsangana mitoerana misy ianao, tsangana moramora. Mety miteny ianao hoe tena zay zavy olona 20 anao zany efa vonoko e. Mbola tsy navita mihoatra noho Paoly ianao talohany novaly, ho Saoly ianao talohany novany Paoly. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy ndray mandeha ohatry ny androany maraina dia niova ny zavatra rehetra. Tsy manaitra anao androany maraina ho amin'ny fanamelohan-tena, fa manaitra anao androany maraina ho amin'ny herin'ny famelan-keloka. Antsoa Jesosy fa tsisy fanamelohanao aminy. Raha jiolahy voavy nanafitrano mety tena kriminel zany io olona io e. Talohany onany tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa nivonjeny Jesosy vao nanomboka ny aiko hoe rarino azy fahavoazany. Firy amintsika sady tsy miova fo mpanometsiny an'Andriamanitra tanteraka. Ny atao ihany fa Andriamanitra tereny tanao ao anaty tsy fiovam-po. Mafarafakeliny samy jiolahy daholo tsika. Fa aza manao ohatran'le teo amin'ny anankiray maiky ny ho afaka fotsiny. Fa manao ohatran'le anankiray miaiky ny elony mba ho tsaroan'Andriamanitra. Ataovy amen na moe. Rehefa ianao miaiky ny fahotanao, fon'Andriamanitra misokatra ao anao. Ary ty takarivo ty fotoana spesial amangin'Andriamanitra anao. Ty marainy ty le jiroko mirendra dia ohatry ny hariva zany. Halleluja. Raha voniny ianao androany nihavana amin'i Jesosy. Tiako fantatra zao fahamarinana zao. Zao lazain'i Jesosy tolokina Solomona. Any malalako ary azy amiko izy tsisy kilema. Mahitretony zany rehefa mijery ny tenan'i Jesosy dia tsy hita mifahantsoanao fa babo ny fona misokatra izy. Teo eo aminy sy toetra ao aminy. Tsy tia ny ray ho faty antoka ny nahafatesany zanany, fa tia ny ahazo tombony amin'ny alalan'ny fijoroanao izy. Mahafantatra hoe fa izy le fiainanao vaovao, izy le mato anao mba tonga anao ho velona ao aminy, atonga antsika ho faty amin'ny fahotana fa ho velona amin'ny fahamarinana. Androany valio ny antsony. Tsy tonga hozy Jesosy anameloka anao, tsy tonga hitanisa ny fahadisoanao akory, fa tonga hamonjy anao mba nanao fiainana be dehibe. Teteny aminao Jesosy amin'ity marain'ity. Fitiavana mandrakizay nitiavako anao, zany nampaharetako zanako famindrapoko taminao. Reny lasa tsy naharingananao reny, ty mbola mihazonao famindrapoko aty alanena satria fantatro niasaribidinao atompoko. Indraindray ianao misy fotoana manaonao foana fa mbola mihiditra tsehitra miaro anao satria nisy le andray androany ahitako anao toy ny androany hoe hiverina amiko ihany izy. No ny hery mifanantenany no ny tehirizany atsika. Na misy fotoana asika tsisy antenaina intsony, mbola nanantena ihany izy. No ny asaribidi ny fanomezany mba hatanteraka ny famonjenanao. Tianao loatra Jesosy, tena tehiteny ty anao loatra Jesosy. No tsika teny amin'ny tompo amin'izao fotoana zao, atovy mendrika ny fitiavanao ny foko Jesosy. Vonina rehefa nampakevitra androany, tsy anao zay mampalahelo anao, tsy anody intsony a Jesosy, fa tehirizo amin'ny afo ny fanahinao, ny fanoloran-tenako androany mahijoro araka ny sitraponao amin'ny fahamasinana, amin'ny fitiavana, amin'ny fahamarinana ny fiainako ray manontolo. Manjaka Jesosy. Halleluja. Androany Jesosy. Nday androany dia ho resena amin'izay ny fahafatesana kalevina. Tsisy fahefanantsony Satana satria efa nifoanana, tsy ho ampelantanany
hery fefa ny foanan'andriamanitra amin'izay amin'ny fotoana iverenany tsy anam-pahefanao ny fiangonany tsony amin'izay fotoana izay dia ialetony fanamasina fa vitany misiony miaraka amintsika koa ary izy no elezera avy any Damaskosy hitondra Rebeka ho eo amin'ny Isaka tandindon'i Kristy. Ianao le fiangonana ampakarina tahaka an'i Rebeka ary fanamasina le manomana anao amin'ny fotoam-pampakarana hitondranao hitsenany Isaka tsy any an-tranony fianakebakebany lalana hitondranao any amin'ny lainy reniny tsy izy io fa ny fanamasina. Nao antsika hisotra ny fanamasina ao anatin'ny fontsika, sotra fanamasina fonako aminao rananao izay nampalahelo anao na ray minitra mialoha azo fotoana iombonako latabatra amin'i Jesosy tsoino anatin'ny fonao dia tena beba marina aza mamazovaza mifandrosoanao fandriamanitra te ameno anao te hiasa ao anatinao te hijoro izy ho vavony beloha fahamarina no mpapakatra anao fa foany doly rotolo rehetra mbola mety tsy tanteraka ka manelingelina ny firaisanao aminy. Raha ty nofo ty toerony nofo, raha fo diovony fo, raha saina antsoin-drany Jesosy andio fietreretana lalina fa afaky miombona amin'ny ray ianao androany amin'ny alalan'ny firaisanao latabatra amin'ny zanany. Ny mofo izay ho antsika ny tena fihinana ary ny rano raha ny manomboka izay sotrotsika ny tena fisotro maneho ny rany Jesosy. Ny antony dia tsotra, maneho ny tenany sy maneho ny rany. Androany raiso ny mofo eny an-tananao. Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo. Rehefa nisotra izy dia nivakiny dia izay tiany tenako izay vakina ho anareo. So natao fo fahatserovana misora azy. Misotra Jesosy. Misotra ny fahafenon'ny herinao amin'ny alalan'ny mofo izay maneho ny nofotrao iombonana aminao androany. Taka izany koa ny kapoaka. Rehefa nandraiky kapoaka izy dia nilaza fa tia ny rano fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsaka ho anareo. Ka nao vinanareo mihinana amin'ny mofo sy misotra amin'ny kapoaka dia manamboara ny nahafatesan'ny tompo mandra-piavany. Fa ny raha izay hosotroanareo amin'ny endriky ny ranom-boaloboka dia fanehoana ny famelan-keloka mandrakizay izay nalatsaka Jesosy ho antsika. Misaora azy. Misaotra Jesosy. Misaotra ny amin'ny rahanao, misaotra ny amin'ny nofotrao izay nohaninay, feno fahasambarana izay ary milaza ny eo am-ponay fa miadana izay satria manana mpanjaka ny solo anay. Minao fa hiasan'ny rahanao, hiasan'ny nofotrao atanteraka ny fempetra feno anehoana ny voninahitrao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto toerana vetivety aza misy mihetsika fa mbola hivavaka tsika rehefa avy eo. Alleluia, alleluia. Tonga amin'ny fotoanan'ny fanatazana amin'ny fanatitra sy ny ampahafolokarentsika avoa izy no maninao. Izay avy any anatin'ny fonao fa izay manome amin'ny fono ankasitrahana. Alleluia. Misy filazana tonga eto amiko eto amin'izao ao ivelany ao misy billet iray feo etsika iarahana amin'ny pasteur Joseph Dafy Rija Rasolondraibe sy pasteur Jocelyn ao amin'ny Coliseum izy io ny sabotsy 10 août amin'ny herin'ny androany io. Ny vidin'ny tapakila dia 3,000 ariary, ny réservation 15,000 ariary, VIP 60,000 ariary. Zanaky ny asa fanompony ireo io ireo. Dia andaontsika ifanohana hatrany arak'izay efa ampianarina antsika sy hitaizan'i Jesosy antsika. Ao ivelany ao zany misy mivarotra an'io tapakila io rehefa mirava eo ianao dia atovy izay azonao atao alamino ny fotoana raha misy azo alamina. Fa hotahin'i Jesosy ianao reny mandeha reny miboaka anatazana ny fanatitra sy ny ampahafolokarena izay homaninao ampandroso ny asan'Andriamanitra sy izay avy any anatin'ny fonao indrindraindrindra. Ny fotoanantsika dia tsy miova. Rehefa mirava dia misy programma manokana ho an'ny tanora dia manantona ny pasteur felana. Aiza moa pasteur felana zay?
fantatry ny tanora daholo angamany atao hoe pasteur felana dia manantona ny pasteur felana vao mirava ny tanora dia manantona ny pasteur felana ho toyan'ny programa rindry pasteur felana programa ho an'ny tanora. Ny fotoanantsika isan-kerinandro dia tsy miova latsinainy, talata ary alarobia ao amin'ny super U Analakely manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 7 sasany maraina, amin'ny 7 maraina hatramin'ny 7 sasany any latsinainy sekoly famana olana, ny talata kosa sekoly sekoly fanasitranana ary ny alarobia sekoly fitahim-panahy sy fanambiana an-toetra ao amin'ny super U Analakely ariana faharoa to amin'ny havana manjakaiza dia ndaontsika andray afatra avy amin' Jesosy dia anova fomba fiainana, anova attitude ho tonga fiainantsika Jesosy amin'ny alalandreo teny izay voaraintsika ho tonga fahazavana any anatintsika tsirairay avy. Alleloia. Amin'ny zoma dia eto amin'ny tranopokon'olona Analakely antsika amin'ny 4 amin'ny zoma fanotronana dia amin'ny sabotsy amin'ny herinandro any fotoam-pandraisana dia eto amin'ny tranopokon'olona Analakely any manomboka amin'ny 7 maraina. Samy mihaino tsara tsika amin'ny zoma 16 août dia tsy eto amin'ny tranopokon'olona Analakely isika no manao fotoana amin'ny zoma 16 août fa olazaina miandalana eo ihany hoe aiza no toerana anaovantsika fivoriana. Zoma 16 tsy eto amin'ny tranopokon'olona Analakely isika no manao fivoriana. Aza donona fa manana ny onjam-peotsika izay mandeha fa tsy tapaka ny programatsika, ny fanasana ho amin'ny fotoana sekoly ny zoma ary ny sabotsy dia raha meno an'izany ianao dia misy hoe fotoana zoma fanotronana iarahana amin'ny chorale niza moa lio anjoda ao misy an'izay teny izay ao zoma fanotronana sabotsy communion dia ao anatin'izany. Misy ny club d'enfant ve rehefa aveo sa tsisy? Misy club d'enfant rehefa aveo aorianany fotoana rehefa aveo dia hoetiny zazakely zaro dia zao amin'ny fitaizana araka ny sitrapon'Andriamanitra fa izay ihany no hiaro ny zanakitsika tsy hivilina hiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra, zaro amin'ny lalina tokony alehany ny zaza. Le radio teo FM 90.8 FM 90.8 na eto Antananarivo na any Antsirabe na any Majunga dia afaka arahanao mivantana radio mivantana afaka arahanao io radio io afaka mandre ny toriteny ianao misy en intégralité izy ao dia misy teny manafaka izay afaka arahanao isaky ny adiny ray. Dia aza donona ihany koa fa manana page FB tsika HVKL mission events izay ahafahanao mijery ny direct raha sanatria ka tsy afaka tonga amin'ny fotoana ohatran'izao ianao mo ahafahanao mbola mamerina mijery ireo toriteny rehetra izay nozaraina tato anatin'ny asa fanompoana. Dia misy koa ny ao amin'ny YouTube izay ahafahanao manaraka direct ihany koa sy ahafahanao mijery amin'ny fotoana manaraka dia ny anarana tapenao amin'ny YouTube HVKL-mission. Izay no filazana fa minoako fa notahin'Andriamanitra tao anatin'ny teny manasanao hitsangana dia andao indritsika eto amin'reto box reto ny tanantsika dia endaontsika hivavaka ho an'izany fanatitra sy ampafolokariana izany indray amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka anao zahay, misaotra noho ny amin'ny fitiavanao, misaotra noho ny amin'ny famindramponao, misaotra noho ny amin'ny hery izay nomenao anay Jesosy ahafahanay nahavory arena. Misaotra Jesosy fa ny hery sy ny fahefana dia anao. Misaotra Jesosy fa afaka nanatitra an'izany teto an-tranonao izahay androany. Taio Jesosy izany ho tonga fanahin'olona marobe mibanjana anao, mahitanao ary indrindrindrindra voatahiry hatramin'ny farany miaina ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tiaka mafy ao an' Jesosy tsika. Andao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo sotra Jesosy ny amin'ny famanginao androany maraina, sotra ny famanginy teny izay sarobidy lavitra sy mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra izay andrasanay, sotra ny fanokafanao masompananay amin'ny fampijoroanao anay amin'ny fahamarinana, amin'ny famerenanao aminay eo amin'ny pilany mpamonjena sy amin'izay programa tena ilanao anay mba hisehoany voninahitra ao eo amin'ny fiainanay. Fofany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra androany, reko ny fahafenoanao miasa eo amin'ny fiainako. Dao tsika noho hisaotra hatrany an' Jesosy. Rehefa misaotra an' Jesosy sika amin'ny zavatra rehetra izay vitany
dia manisy tompo-kase andriamanitra manamarina ny zavatra rehetra arak'izay tena fanolora tena mpahamarinana avy ao anatin'ny fotsika ka niraisantsika taminy tao anatin'ity fotoana ny fanatrehan'andriamanitra androany ity. Teneny Jesosy, anao amandrakizay, anao fiainako, anao masoko, anao za mahita an'andriamanitra androany ohatrany hoe tsy mila mangataka akory tsika sitrano ahafao androany fa tena hiasa ho azy eto Andriamanitra. Mentsika azo malalaka ny fahafahana manatanteraka izay tokony ataony eo amin'ny fiainantsika satria rehefa tonga fananana ianao dia mampiasa saina azy. Ianao raha misy zavatra anankiray ilainao ao an-trano tsy atsipotsiponao zany fa tehirizinao sy amboarinao tsara. Raha maloto dia fafanao, raha ohatra ka dombodombo satria mbola ho ampiasainao fa angady le izy dia ranitinao. Raha ohatra ka penina tokony mbola noratanao dia raisinao kolokoloanao tsara, tsy atsiponao any anaty zordira akory fa petrako tsara amin'ny toerana tena mendriky ny maha-izy azy satria an'Andriamanitra ianao. Efa tanteraka ny fiombonanao amin'Andriamanitra androany manana antoka fa azoko antoka amin'izao fotoana izao fandinidinika ianao tahaka ny fandinidinika ny mpiandro ondrony Andriamanitra. Hojereny daholo izay tsy metimety rehetra mo fiainanao amin'izao fotoana izao dia anomboka amboamboariny daholo ety araka ny tokony ho izy ny aretina sitrany ny olana vahany ianao no meny anina. Alleloia. Ary amboamboariny daholo izay verinao fa panina eo amin'ny fiainanao. Alleloia. Izy ny Jesosy aoka izy ianao izay sitraky ny fony ary aoka izy aneo amin'ny voninahiny eo amin'ny fiainany zanany ao vaofainy amin'ny lanitra ny tanao dia mifaly aminy ao anaty fiderana sy fisaorana izay mendrika amin'ny olona izay an'Andriamanitra. Azy aloha vao manome voninahitra azy daontsika anome voninahitra ny mpantsakatsika orakoraka mafy be ho an'Andriamanitra. Izy ilay mpanome rano boiboiky ho an'ilay vehivavy Samaritana dia ozy izy le vehivavy ozy Jesosy mba mangataka rano aminao aho ozy izy dia ozy tsy niady hevitra le vehivavy niady hevitra hoe ianao jiosy za Samaritana aloha fa raha ianao zao androany mba miteny Jesosy hoe mangataka rano aminao na izy arandrano velona marina aloha fa fantsontsika amin'ny karazana fanatitra maro samihafa izay avy amin'Andriamanitra ihany ny anomezantsika voninahitra azy ekeko zany. Fa raha ianao teo amin'ny toeran'ilay vehivavy raha ianao indray no mangataka amiko tena omeko fa tsy ampiny ranoko ndahoany. Alleluia. Za Jesosy mangitahita mangataka rano aminao maniry mafy amin'ny foko rehetra mangataka rano aminao aiza dia nondray no angataka amiko hoe omeko fa tsy ampindramiko hoe aotsika rehetra re. Za Jesosy mangitahita mangataka rano aminao maniry mafy amin'ny foko rehetra mangataka rano aminao aiza dia nondray no angataka amiko hoe omeko fa tsy ampindramiko hoe matsaka aminao fanahy matsaka aminao fanahy ianao fanomezandray aminao amekoka matsaka aminao fanahy tsy angetaheta mandrakizay Jesosy eo miankoka lazo hoe voninahitra ho anao Jesosy a voninahitra Aminao, oh, me tuca, mas
Sim,
be alleluia alleluia aza mbola misy mandelo amen zanaky Philadelphie rehetra dia misy varavarana eo anoloana tsy mirindrina tsonosy Jesosy zany hoe Andriamanitra matoa mampipitsoka varavarana mety amin'izay Philadelphie dia inona ny zavatra mitranga tsy variana etỳ tany ampiresana amin'ny karazam-panalahidy anokafana varavarana ntsony ianao fa manatsara fiombonana fotsiny dia maninona mandroso dia leo ariana izay nakatony tsy sokatra ntsony fa leo aloha izay nisokafany tsisy mahidy dia inona ny zavatra mitranga le any ariana farao fa reo aloha ranomasina mena misokatra rehefa mandroso ianao mandroso ianao mandroso ianao dia tsy mahazo very-dalana ntsony satria efa mihidy ny andry alleluia no zany ny taranaky Philadelphie rehetra zay miorina tsara ao amin'i Jesosy ary miandro ny fotoam-pampakarana dia mijoro ao amin'ny sitrapony tsy misy fepetra miomana tsara tsy misy vilivili na favili sisy tutuna mabili ahoana ramose alleluia atao sintsika ty atarana mafevan'Andriamanitra iza vonany androso miaraka amin'ny Jesosy atao fara aza hidira tananao mandroso farao toujours afara alleluia alleluia daholo tsika androso e alleluia rosotrany ny tiatsika mahereza amin'ny asa vita tsy ho foana amin'ny fanantenana tsy maintsy dody ao an-tany kanana irosotrany ny tiatsika mahereza amin'ny asa vita tsy ho foana ny fanantenana tsy maintsy dody ao an-tany kanana mandroso 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 tsy misy miamotre mandroso 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 vanomponatsika io iatsika mena mandroso 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 tsy misy miamotre mandroso 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 vanomponatsika zabe asi unakulaka mafia toujours a fare palensika tsy mandeha aloheia volonponao atao fatsara ye soavaditokava soa i pharaon toujours a fara palensika tsy mandeha aloheia volonponao atao fatsara ye soavaditokava soe mandroso 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 Simi simi amote mandruso 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 ifano pona tikaza yara mandruso 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 simi simi amote mandruso 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 ifano pona tikaza velanga au foi felitona tike Mandruso, oh yeah, yeah, Druso Chantier, oh yeah, yeah, Sigas Mets Mandruso, oh yeah, Druso
eo ihany fanapanafanapanana Alleluia Tsika no fofantanatsika any amin'ny lanitra faly amin'Andriamanitra tena faly ny fonay faly ny sainay ny ao anatinay Jesosy faly satria mandroso ao aminao zay misaotra miteny mpantsiana fahanay manapa-kevitra ny androso misaotra amin'ny fahafahana mbola omenao anaty famindram-po ahafahanay manapa-kevitra androso misaotra fa raha sendra nisy favarim-barianana raha sendra nisy fivilian-dalana ahitsinao amin'ny teny zay mba handroso tsara ao amin'ny sitraponao tsisy toerana amin'ny fiverenan-dalana Jesosy mandroso ao anaty fandresena miaraka aminao halleluia mahitsy zay amin'ity marainty fa ny fiombonanay aminao dia tsy esy arombaka anay amin'ny tananao tsisy fiedina ray voaforona melezana anay tao ambiny zany tononoko fiadanana fitsarana fahatsarana fahasoavana fahafenona fanasitranana vahaolana reo zavatra rehetra hainao atao dia ho tanterahanao eo amin'ny fiainan'ireo ankonanao zay tonga ny faly teto androany ho vonina itao rery mandrakizay Jesosy raisy ny fisandrahana ambony indrindra mendriky ny mahampanjaka anao fa anao rery zany hatra amin'ny taloha indrindra anao rery ankehitriny ary anao rery mandrakizay tsika rehetra anao hoe masina 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 Jehovah tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen taontsika ity antarana mafeo ananao halleluia hitanareo le Jehovah ka ialo anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo le Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo le Jehovah ka menareo fiadana amin'ny analandray sy ny zanaka ary ny fonay masina amen tsika rehetra fa mizara fahasoavana mpitiavana tsikitsikina fa fahasoavana Andriamanitra amen asitiaka ho an'ny tompo azadino fotoanatsika amin'ny herinandro ndray ai Jesosy io
Sisto ana masinana yana